Eny ary tombolasy tombo vavy tafaraka indray sika ato anatin'ny miara-manonja amin'ity fotoana efa ny fanomezana ity ary dia faly miarabantsika rehetra ny na ny eto an-toerana na ny any ivelany sy amin'ny toerana rehetra izay misy antsika dia miarakitsika ato anatin'izany hoe miara-manonja izany ary dia ao anatin'izay ihany koa no anasananao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany satria lohahevitra maromaro no resahana eto toy ny mahazatra dia matosika miteny eto manao famakafakana sy mitondra famelabelaran-kevitra isan-karazany ny tanjona teny hoe mba hikatsahana tsaratsara kokoa ho antsika menakavy izay velona aloha amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny taranaka faramandimby ao aorianao zany izay tsy maintsy antany hoe inona no nataon'ny ray aman-dreny teo aloha, inona no nataon'ny ireo olon-dehibe teo aloha mba ahafahanay miatrika ny fiainana satria raha ny fiainana aloha dia miakatra hatrany ny atao hoe fahasahiranana amin'izao fotoana izao izay mahasahana lafiny maro mihitsy izay fahasahiranana izay ka ny fandarana toy itony dia fitondrana anjara biriky amin'ny atao hoe mpikatsahana tsaratsara kokoa eto amin'ny firenena. Izay ny hoe tompolasy tompo vavy fa efa eto kaiketiko ny namana Faniry Razafy Manatany, namana mavitrika ary teto foana izy ary mitondra ihany koa ny famakafakana eny antsefatsefany eny akoatra ny vahiny izay hiakatra eto amin'ny plateau sy hoeninareo amin'ny onjam-peo izany. Fa ny anokafana azy dia resaka kapobeny aloha zany momba ny fiainam-pirenena satria rehefa mampitahy ianao zany ny fiainan'ny Madagasikara amin'ny fiainan'ny any ivelany raisina fotsiny hoe ny etsy Afrika dia aloha dia tsorina hoe menatra sika satria tena any amin'ny fahasarotana amin'ny lafiny maro mihitsy no iainana amin'izao fotoana izao. Menatra andreo firenena any ivelany ary raha tsy laza fa tsy ny etsy akaiketsy ohatra hoe La Réunion, Maurice, Comore, Seychelles dia misaka kely mankao Afrika dia tena hoe mampisitro belona araka ny fitenenana satria dia tena atao hoe isika no anisan'ny firenena lehibe raha ny velaran-tany kanefa isika no farahidana indrindra fahadiran'ovana indrindra ao anatin'ny fiainana amin'ny firenena izany. Tany aloha tany ny Comoriana dia maro ny ilaraina ohatra tany amin'ny faritry Mahajanga no tena nisan'izy ireo ary dia rehefa hoe asa dia natao ny ohatra hoe mivaribarbana vola dia nataon'izy ireo zany. Dia toy izany ihany koa ohatra ny Mauritiana tamin'ny fotoan'androny dia taty Madagasikara no niofana tamin'ny resaka fanamirina fiaramanidina ohatra atao amin'ny Hermady tao nisy vahiny izay niofana tao be dehibe zany ireo nahazo tombotsoa teto Madagasikara tamin'ny fotoana maro izay nifandimby kanefa amin'izao fotoana izao dia sanatria ve natao fakana mamy fotsiny Madagasikara fa ny hafa indray no atao hoe nioton'ny vokany fa isika ny izao fotoana iainantsika izao satria efa mitambatambatra loatra ilay toe-javatra. Efa nisy moa fanazavana tary amin'ny fitoanandoha tary amin'ny mpanohatra zany tery bypass tery ny amin'ny hoe mahatonga fahatrana dia eo ny ady an-trano, eo ny loza Ravoajanahary dia fa eo indrindra ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana. Ary io moa anisan'ny tsindriana mafy mihitsy satria raha ohatra ka mipetraka tsara ny fahaiza-mitantana tsy ohatran'izao ny résultat. Ninona tenentsika rehefa mahay mitantana ianao an-tokantrano dia misy ny résultat. Rehefa tsy mahay mitantana ianao dia sahirana. Rehefa mahay mitantana ianao eo amin'ny orinasa dia misy ny résultat. Rehefa tsy mahay mitantana ianao amin'ny orinasa dia negatif ny résultat. Maika moa zany fa ny firenena. Iny moa fa nasiana resaka be ihany. Fa eo ihany koa ny tsy fanajana ny fitsipika na ny disiplinina hoy isika. Na inona atao zany dia tsy misy résultat mihitsy ho azonao eo raha tsy manaja ny fitsipika. Matoa ane reny firenena mandroso reny ohatra hoe Chine zao efa amina miliary izy raha toa ve ireo sinory eo
tsy manaraka ny disiplinina zay apetrany io moa le disiplinina misy hoe style communiste style libéral sy ny sisa fa mbola communiste aloha zany ny any Chine amin'ny lafiny politika fa ny toe-karena tena capitaliste total mihitsy enjana ny disiplinina any amin'izany firenena sinoa zany tompoko ka raha ohatra hoe olona amina miliara no tsy anaraka ny disiplinina dia tsisy résultat io fa angamba dia efa misavoritaka ambony ambany isika 5 tapitrisa mahery fotsiny kanefa dia zao zany no mahazo ka io le tsy fanarahana disiplinina amin'ny lafiny rehetra io zany anisan'ny tsy mampandroso koa io inona moa zany ny tena hoe disiplinina na lalàna faratapony eto Madagasikara zay ny tiana tongava ny namana faniry dia ny lalam-panorenana io zany no lalàna faratapony disiplinina ihany io satria natao arahana tsy natao adidika amin'izay tiany hitanaovana azy fa arahana amin'ny atsipiriany inona zany ny vokany raha ohatra hoe manao matematika raha ohatra zany ka narahana tamin'ny atsipiriany izay voalaza ao anatin'io lalam-panorenana io amin'ny atsipiriany amin'ny atsipiriany dia tsy maintsy misy ny vokatra azo misy ny vokatra miatraika any amin'ny olom-pirenena tsirairay any amin'ny isa-tokantrano iza natao an'io fianianana zany misy dikany zany mianina fa anaja atao ny anakandriamaso ny lalam-pandrena fa naninona izy mbola nasiana hoe anakandriamaso fa tsy hoe ajaina fotsiny fa hoe anaja toy ny anakandriamaso matoa zany io anakandriamaso io nampidirina tao dia misy dikan'izay zany hoe tena anaja amin'ny tena amin'ny atsipiriany mihitsy izay lalàna izay dia anjara be somaro moa mahita hoe ahoana ny fipetrany amin'ny zao fotoana zao hoe arak'izay tokoa ve le izy fa ny zavatra hita aloha dia ity ny aminy hoe raha tsy misy ny fanarahana disiplinina miainga any amin'ny isa-tokantrano sy any amin'ny rafitra rehetrarehetra any amina orinasa sy ny sisa aza manofo sika ny ahita résultat io zany miainga any amin'ny isa-tokantrano mihitsy any amin'ny tokantrano dia hoe eo ny ray aman-dreny mametraka ny disiplinina hoe izao no tsy maintsy atao zao ny fitsipika arahana dia manaraka ny ao amin'ny tokantrano any am-piangonana ianao misy disiplinina hoe ery ny toeram-pitarika zao sy ny sisa manaraka disiplinina ianao eny anivon'ny fiarahamonina misy ihany koa izay disiplinina sy fitsipika izay dia manaraka an'izay ianao ka ny tsy fanarahana n'ilay fitsipika na ny disiplinina isan-karazany amin'ny sehatra isan-karazany dia miteraka fahavoazana tsy hitanono mety hoe tsy hita eo ny eo fa hita iny rehefa mandeha mandroso ny fotoana dia hita tsara zany ilay izy ary zay mahatonga ny any velany hoe Madagasikara tsy tokony hahantra mihitsy ninninona tenenina eto satria ananantsika daholo ny atoa rehetrarehetra ny arena rehetrarehetra fa eo amin'ilay tsy fanarahana an'izay efa fitsipika napetrak'izay no mahavoantsika eto Madagasikara zany raha tena hoe jerena mahitsy le izy ary betsaka ny namana mpanao gazety any velany ao ny namana mpanao gazety afrikana, européana, ny asiatika, ny amerikana dia miteny mihitsy hoe fa inony ty mahavoanareo inony ty mahavoanareo satria ny arena nananareo sy ny atoa nananareo tsy anananay kanefa ve dia reso Maurice nareo zay zany ny tena dia menatra ianao zany rehefa misy ny fionany mpanao gazety reny dia menatra ny tena hoe fa ahoana tokoa ary zany dia lasa miafy dia noho ny ataontsika ihany io ary io tsy hoe fahatrana ara-toe-karena fa misy koa ny fahatrana ara-tsaina ny fahatrana ara-tsaina zany dia misy ataontsika hoe misokomiadana ny fahatrana ara-tsaina dia io no mahazovahana dia lasa mandeha amin'ny tsy falehana zany ilay fiainana zany hoe raha ohatra zany hoe atao banky tokana l izy tsy tokony hanitra mihitsy amin'ny malagasy ninninona tenenina eto fa mahanitra isika no ny tsy fanajana izay fitsipika izay iza no tsy manaja misy olona ve natokana anaja ny fitsipika dia misy olona ve natokotokon'olona afaka tsy manaja na hoe afaka tsy manaja amin'ny ampahany an'izay fitsipika izay na hoe izay lalam-panorena an'izay na hoe izay hoe fifampitondrana izay tsy misy an'izany raha ny tokony izy fa hoe ilaina ny manaraka an'io zany manaja amin'ny atsipiriany izay resaka hoe lalàna izay ka ny antefany ny atao hoe fanamariana zany aloha dia eo ny mpitondra dia eo no entina
fa ny mpitondra tompoko de mila manome modely raha oatokantrano zany de mila manome modely ny ray aman-dreny raha amin'ny firenena zany a de mila manome modely ny mpitondra hoe io zay fa manaraka fa raha io ne rehefa hitan'ny vahoakany hoe tena hoe arahanao amin'ny tsiprian'la izy a manaraka le olona zany fa ry ny malagasy raha ny tenenindreo vahiny zay efa mipetraka ela teto zay mahafantatra ny toetsaitsika malagasy sy ny fiainantsika de miteny mihitsy hoe ny malagasy a tsy sarotra hoentin'izany izy ny malagasy a olona tsopo izy olona atao hoe olona milamina tsara izy a olona manaraka ny izay tenenina izy fa rehefa ianao zany zay tokony ho fitaratra no tsy manome modely ho an'ireo olona reo a dia lasa ko izy amin'ny teny hoe kary zareo raha tsy manaraka an'izy izay aty ambany aty ve moa ananina fa de aleo zany samy mandeha eo de sinisia zay zany le tena atao hoe manahirana eto amin'ny ity firenena ity fa iny moa tsy ezatseza-tsiaritra satria atao hoe constat tonga de hita mivaingana izay raha izay fananina sa tsy fananina de mila mamakafaka tsara hoe ahoana moa zany ny tena miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity maraina ny alakamisy fa 7 ny volana jolay efa amarana sady mifarany volana jolay namana rina arabe mananjara sasaka ny taona isaorana ny fampidirana sy fanazavana foifoy nentinao tamin'ny fanombohan'ity fandarantsika ity tahaka ny mazatra dia andray ireo vahiny isika de tondra fanadihadiana famakafakana makasy raharaha isanora isanareo fa raha mbola tokony misy hazo ambara raha mbola tokony hijoro dia mijoro hatrany zahay anatin'izany raha-pirenena zany satria ny zavatra rehetra araka ny tenenindrina arabe mananjara teo de hoe ho adin'ny taranaka sy ho an'ny tanin'ny taranaka hoe nanoloana ny fahampite Madagasikara tamin'ny taona zao tamin'ny tondrano zao move mba anteny anareo mba anjory anareo de angamba vavolombelon'ny mpiasa mibainga ny zavatra ataontsika tena azonay tsapanay lay fanazava-kevitra lay fanalinana le fifampizarana fahalalana lay fanadiadina ataonareo ary ifampizarana amintsika mpiena inona no ijoroana ho amin'ity firenena ity zay no azo lazaina hoe tena ady hevitra ngezabe ary foto-kevi-dehibe zay mibaiko reo namana ato anatin'izany miara-manonja izany mba tsy tazapotsiny raha-pirenena fa andray andraikitra mivamitoana mamety azy sy amin'izay anjara tandrify azy izay de zay zany no ijoroantsika lalam-pandroena ny resahany namana rina arabe mananjara teo lalam-pandroena zany no anisany tena hoe fiaingana fototry natao hoe republika ary raha firenena republikana atsika dia zany no tena tokony hiaina ny isan'andro san'andro atao mpitondra latasy isan'andro san'andro mihitsy satria ny mpitondra de nianina amin'izany ary matony tenenina le hoe anak'Andriamaso de afaritra saripady indrindra amin'ny olombelona zany anak'Andriamaso zany ka raha voadona ny anak'Andriamaso de jamba tsy mahita de afantatsika fahasarotana andehanana fahitana ary de mety hitarika any amin'ny fahavoazana ara-tsaina satria efa vomo ny vatana mazava ho azy ka zany rehetrarehetra zany de mila saina zany zay le adidy sy andraikitra zay tenentsika anao tamin'ny miara-manonja hoe le asa tahaka izao le fijoroana tahaka izao satria raisina mihitsy zany satria asan'ny fanoherana no manazava amintsika hoe inona ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary inona ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka na io vahoaka mipetraka eto atoerana na io vahoaka malagasy na teratany malagasy zay monina any alavitra any de mananjo izy afantatra ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsika zany zao rina tsy hiditra tsony amin'le hoe dia anjara ny fitandronan'ny filaminana zay tsy mamakafaka ny amin'ny hoe tena mbola normal ve le seza hitoerana mbola ao tsara ve ireo mpiaradia mbola ao tsara ve ny ekipa sy ny sisa ka zany amin'ny fotoana ahafahantsika maneho hevitra sy hiten'ny fanadiadiana manoloana an'izany raha izany de hitentsika namana rina arabe mananjara fa isika moa zany de mbola ao anatin'ilay fampahafantarana hatrany ny amin'ny hoe misy an'ilay fehi-kevitra tamin'ny 7 sy 14 volana jolay satria sambany lehibe
no nanao an'izany tena fiaonambe zany ny fanoherina teto Madagasikara de izay fehikevitra zay zany no mbola hazavaitsika no mbola hoetsintsika ho an'ny mpiaino ary mbola hampahafantarina mivaoaka malagasy hoe iny anie dia misy teboka 9 ary zay teboka 9 zay dia mitaky asa lehibe zany satria zany asa izany de andrasan'ny taranaka faramandimo zany za tsy miteny hoe taranaka mapara mba tsy hanana redondance na adevitra zany fa ozy hoe taranaka faramandimo satria raha ny vomera politika vomera ny fitatana ny raram-panjakana vomera sosialy vomera ny toe-karena sy ny zavatra mivoaka atao anatin'izay le teboka 9 tena mananda izay aloha no mbola andraikitritsika am'izao fotoan'izao ary naty nanomboka tamin'ity herinandro ity tsika de ny resaka an'izay mihitsy ny ary nampivahiny reo namana avy any amin'ny faritany toy ny Tantoliara Fianaratsoa ary mbola ho avy eo ny namana manodidina ato anatiny zany faritany Antananarivo zany raha ny fandaminana zany dia manodidididina ny rony efa voninao am'izao fotoan'izao raha mbola misy moa fanampiny de ho hitatsika eo ihany fa tena iresaka ny zava-misy zay ngely miara-manonjy zay ngely andraikitsika ary tena mizoe an'le rôle na opposition itsika ary opposition intelligente zay satria ny mitondra ny afatra ny mitondra ny fanazavana ny mitondra ny fandaminana ny mitondra an'ireo vahaolana tsaratsika zany tsy vitany hoe mitsikerintsika sy mampanentanetana no tsara sy ho fantatry ny vaoaka malagasy inona lay zavatra tena mila hietsehan'ny vaoaka malagasy hoe hanora olo-pirenena mandray andraikitra fa tsy hoe de anateran-javatra fotsiny eo kapohana fotsiny eo amin'ny délestage de miaritra le vaoaka malagasy akarina 100 ny vidin'ny menaka de miaritra le vaoaka malagasy akarina 100 ny vidin'ny lasakana simenitra 50 gony de hiaritra le vahoaka malagasy akarina 70 ny vidin'ny siramamy de hiaritra le vahoaka malagasy tsy izay le izy tsarotsika tsara ny zavatra nisy tany Tunisie mamaly mangotsika am'le faneho-kevitra lay eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy lay manohana fitondrana hoe tsy hapetsika vahoaka mihitsiny zany resaka vidim-piainana zany de ozytsika hoe aza minimizena fa ny zavatra iaina vahoaka malagasy isan'andro de za mipempiaina zany no marary azy satria mila minakanina intelo isan'andro ny vahoaka malagasy mila mianatra ny zaza malagasy ary ao anatin'ny préparation na rentrée scolaire tsika zao dia mitady vola ny ray aman-dren'ny mpianatra mba hampianatra ny zaza malagasy mila salama ny ray aman-dreny sy ny zaza malagasy ary mananjo ho tsabona toy ny olo-pirenena rehetra izy satria dia natao ao anatina traitement égalitaire daholo ny rehetra ao anatin'izany sehatra ny fitsabona izany de mba mananjo izany izy zany raha teo ny siny ny hôpitaly mpanjakana manomboka aty amin'ny hôpitaly be mandra-patonga ary amin'ny CSB2 zany na CSB1 ka raha mitenitsika zany am'izao fotoan'izao hoe misy zavatra be da be tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ho amin'ny fitantanana an'ity firenena ity dia tsy isika mazava lay hevitra lay solombavamboaka miaina ny zava-misy isan'andro mazava lay hevitry ny mpanolo-tsaina munisipaly sy communal miaina miaraka amin'ny vahoaka isan'andro de reny rehetrarehetra reny ary indrindraindrindra ny statistika avoakan'ny sehatra iraisam-pirenena de manam-pirofo fa teny efa tserany aina tsy zaka irarara toe-karena sy ara-sosialy Madagasikara indrindraindrindra ho an'izay zavatra iaina sy azo tsapahitanana sy lalovana isan'andro ny tany Tunisie na manarina arabe mananjara ho atsika pijery sy piaino miara-manonja dia mpivarotra legioma mpivarotra voankazo no nakisaky mpitandro ny filaminana voatery sezisiavana ny entana tsarotsika tsara tamin'ny 2 zany tantara zany de tezitra lay mpivarotra satria dia diplômé izy Mohamed Bouazizi fa zao tsy nahita asa izy tany Tunisie de voatery mivarotra voankazo sy legioma izy de mpitandro ny filaminana rehefa mandamina tanàna de anakisaka izy satria tsy nanana permis izy tsy nanana an'izay patente afahany manao ny asa fivarotan'izay de nanana déception na fahatsopanantenana na nlona zay mba fitadiavana asa kelin'izay Mohamed Bouazizi de lasa nanatina amin'ny préfecture tany amin'le toerana nisy azy ary inona ny nataony zava-doza nandory teny izy satria tratran'izay déception zay sy dépréciation zay de rehefa nandory teny izy dia nanaitra ny sainy maro zany satria devant ny préfecture izy nanao izany
de natao ihany fomba nanavotana Mohamed Bouazizi saingy ny 970 isanjato mivatany de may avokoa ny afarany maty izy fa roa andro tao aoriana ny fahafatesany Mohamed Bouazizi nietsika mivahoaka tunisiana hoe tsy zaka ny vidim-piainana nisy maro toeran-joro teto ary tsy latsaky ny 5,000 nietsika tamin'izany fotoanandro zany hoe tsy azonay kena kosa zao hoe rariny izy satria tsisy asa eto Tunisie lafo ny vidim-piainana nefa Tunisie de tafiditra amin'ireo firenena zay anisan'ny tena matanjaka aty amin'izany faritra arabo Afrika zany de nisy fietsehana mahery vaika ty fietsehana iny niparitaka tamina faritra sy tany amina province maro tany Tunisie ary rehefa niparitaka de niteraka amin'le printemps arabo zany taty afara fa ny zava-misy tam'izany namaly eritreritra fa aktana terroriste 300,000 emplois en Tunisienne saingy efa trop tard hoy ny fitenenan'izay ny taoerika tany amin'ny hoe raha vao ny gouvernement tara vao nanany majorité tao anatin'izany firenena tunisiana zany tsony etsy baoka angeza be zay miparitaka tany amin'ny faritra samihafa tany Tunisie nefa rany niala tamin'ny toerana izy ary be oririka ery analakely satria miainao anatin'izany hoe tsena zany izy tsy manana asy izy mbola ndray vahintsika rehefa avy eo everitsika fa manana ambara lehibe ny am'izany resaka ara-tsosialy vaoka izany fa mba tiatsika tenenina lizy hoe ekeny rehetra ary tokony anaiky anareo fitonam-panjakana fa sady tsy mahay mitata anareo tsy mahay mitondra no manitsakitsaka lalapa ny renana no manitsakitsaka ny lalàna velona rehetra eto anivon'ny firenena no manao kolikoly no manodikodina ny arena pirenena sy ny sisa fa zao aza atao tsinitsinina le vaoka malagasy na manarina rabe mananjara ny andray ny vahiny moa ianao zany rehefa avy eo ifaniry fa ny tsejatseza tsy aritra kely fotsiny anamafisana ny teninao zay satria zany resahanao zany zao efa voka-javatra daholo de aty amin'le hoe vidim-piainana miakatra sy ny sisa fa verina ry amin'le voalohany ihany hoe no ny tsy fanajana ny fitsipika sy ny fampitondrana no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa misy mety hoe karazan'olona natao anajany io izay fampitondrana zay ny lalàna fototra zay ny lalam-panorenana misy ny karazan'olona mety hoe jerijerena fotsiny de ao ny sasany hoe tena manaraka amin'ny Tsipria nefa ao ny de lasa mitsingilaila zany izy tsy mandeha araka ny tokony izy fa malagasy iny moa zao ny Covid hitatsika mihitsy niara-ny ainana iny tsika menakavy ary mbola miaintsika amin'izao fotoana zao hoe marefo sy ny sisa le hery fiarovan'le malagasy zany ankehitriny de tena ambany mba tsy tenenako zavatra ako eto dokotera no mitenena zany misy moa zany ny olona hoe taizana retina izy eny efa afa mihitsy reny zany ny traitement momba andreny mila fanaraha-maso akaiky sy ny sisa fa amin'ny akapobeny zany ny hery fiarovan'ny malagasy ambany amin'le vatantenany no tiana tenenina amin'io dia lasa manahirana no mitsabo azy manahira raha tokony hoe voatsabo milamindamina fotsiny tsy de andaniam-bola betsaka lasa andaniam-bola be lasa andaniam-potoana be lasa andaniana an'izao satria le hery fiarovanao amin'ny mihitsy no efa ambany tsy sitrapona mahatonga an'izay fa ny fahantrana satria efa maitso ny roanangivony tsinainy maitso ny roanangivony tsinain'le malagasy ary ny sasany raha mivarotra angivy tsy lafo le izy tsy malafo nefa ohatrinona moa zany tokony eo amin'ny 200 sisy fa misy zany zao am'izao fotoana zao menaka de afatra misotro misy zany zao zay hoe le hoe mpanao gazety mandehandeha tsy zavatra fironiny eto any zany de atao hoe manahirana no mieritreritra an'izany ary ozy tamin'ny voalohany hoe mahamenatra le izy de ity ohatrany hoe jerijerentsika le izy de mety amaivantsika tsy mantsy zatra an'io manamaivan'io araka ny teneninao teo hoe tsisy mampikiropaka zany fa am'izao fotoana zao any efa memiena ny taona ny tovavy miditra misehatra ny fivarotatena ozytsika hoe zany nefa mahazatra fa danger zany ho anna firenena toy ny Madagasikara danger zany loza be zany tsy hita mivantana zany fa tena hita ny fiatraikan'izany memiena ny ankizy miditra any amin'ny fivarotatena nefa isika manao sonia zany hoe zoan'ny ankizy zany aretirety eran-tany zany atao tena mipopoka mihitsy hoe nanao sonia zany tsika ary rehefa manao sonia anao de voafatana am'izay nefa ny zavatra misy tsy arakaraka le nanaovanao sonia misy eto Antananarivo eto tompoko toeram-pampianarana
fa manodidina n'le toeram-pampianarana mpivaritena fotsiny ary ny mpivaritena ohatra hoe mahazatra antsika de hoe amin'ny andro alina sy ny sisa fa amin'ny andro atoandro feno inona ny dikan'izany ny dikan'izany a tena efa any amin'ny tena manahirana amin'ny fiainana eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao ka efa tena hoe mirehatra ny jiro ary le jiro menamena mirehatra io zany a tsy hoe mitsilopolopy fefa tena manomboka amin'ny tena memazava ilay a jiro menamena ozy sika hoe tsy maka izy io fa mandeha amin'izao ihany tsisy mandeha amin'izao zany tompoko ny raharaham-pirenena satria mbola ho avin'le taranaka daholo no tena hopotika manoloana an'izay rehetrarehetra zay variana amin'ny covid sika fampesta any mbola misy eto mba manahoana ny taremarika momba an'ireny mba niena sa nidina ny olona voan'ny sida satria sida io tandremy tsara fa tsisy vaksiny ohatran'ny covid io tompoko fa ny fiarovan-tena sy ny fitandreman-tena no atao amin'izay resaka sida zay zany loha hatreto ary io maneran-tany fa atsika mantsy varinana amin'ny covid fa io zany zao mbola misoko mangina ihany ko zany rehetrarehetra zany no mitambatra dia mahatonga atsika ohatran'izao ka dia anjara atsika no misaitsaina andray vahiny ianao afaka minitra vitsy faniry Tananarivo renivohitra zay miaina ny zava-misy miaina amin'ny akabeany ihany ko ny tena hoe zay efa nanana andraikitra azy tato anatiny ity Antananarivo renivohitra ity ary manakambara lehibe zany vahintsika izany zay no antony le hoe itsika raha miresaka itsika raha maneho hevitra raha mampita ny hafatra samy hafa de veritsika hoe tena any am'izay tokony antefany izany ary misy expérience ny zavatra marobe efa nilalovana sy efa niainana no antony mahatonga atsika ho sary-piaro ho andraram-pirenena amin'izao fotoan'izao ka izany no andraisantsika vahiny amin'ity maraina ity hanoiny dia atsika tahaka ny efa nataontsika tao anatin'ny andro vitivity zay hoe teo ny namana avany Toliary ny namana avany Fianaratsoa de tonga eto Antananarivo tsika mindrotsika zany fa mbola ho avy eo namana avany amin'ny faritra hafa zany any mato Bernard Joseph izy no vahintsika amin'ity maraina ity ho an'ny mpijery miara-manonja maneran-tany zany i Bernard Joseph ho an'izay efa nahafantatra sy nahatsiaro ny endriny de atsizoviana amintsika de efa filoham-pokotany izy ary efa nitarika zany fifara zany koa izy na fikambana ny fokotanina Antananarivo renivohitra efa délégué izy tato anatiny ty Antananarivo renivohitra ity ary dia tena nanana ny andraikitra marobe mihitsy izy ny famezivezena teto amin'ity Antananarivo renivohitra ity zany manoloana an'ireo olom-pirenena rehetra zay nanandrara manoloana an'ireo mpivarotra manoloana an'ireo mpiasa tsotra ihany ko na teny anivon'ny fokotany na teny anivon'ny firaisana satria izany moa mahazatra atsika Andriamatoa Bernard Joseph ianao ihany ko dia mpizaika tao anatin'ny fianambe nasionaly mpanohatra ary raha sy diso dia voamera sosialy nisy anao misy antony matoa ianao ny safidy ny voamera sosialy taony hoe zay de tena any amin'ny voamera politika satria marary ara-politika ihany koa ty firenena ty taony faly miarabanao Andriamatoa Fetra miaraba faniry miarabantsika rehetra manoloana mijery an'izao fahita lavitra zao ary faly miaraba ny vahoaka Antananarivo manokana zay ataoko hoe nalala tsara agnamany ary faly miaraba ny vahoaka Madagasikara tsy adino manokana Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana ataoko za ngamba tsy iodikodina lavitra firy-tsony fa de hoe atao anatin'ny voamera sosialy azonao resadresahana ve ny hoe inona zany tena ady hevitra reo tao anatin'izany voamera sosialy zany Andriamatoa Bernard Joseph satria niasika an'ilay fianambe nasionaly mpanotro iaho ianao ary anisan'ny tena natetika sy navitrika nanjay anjara fitenenana mihitsy everina fa tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny any ivelany mpanaraka atsika zany hoe tena marary ara-sosialy ve Madagasikara Andriamatoa Bernard Joseph tsara fipetraka le fanontaniana satria dia rafitra ifotony mihitsy no tena nyresahana ary izay ngamba no tiako jerena eto amin'ny lafiny roa ny ray amin'ny lafiny fitantanana ny rafitra fotony ifotony eny amin'ny misy an'ny vahoaka ary ny tena inona ny zava-miseho eny amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao izay zany ny tena zava-dehibe tena hoe mampalahelo ary sambatra ihany tsika satria nanana foloendry ary nahalala satria araky ny voalaza teo dia fanarahan-dalàna
le lalàna ao anatin'lay indrindra le hoe ao anatin'ny lalàna foibe hita tanana Madagasikara ny constitution dia zay tsy mpanaran-dalàna zay ny zavatra misy. Ny eny fotony dia mampalahelo amin'izao fotoana izao satria dia zarazaraina ny rafitra. Raha fotsiny raha jerena tsara ilay izy ary zay ny tena mahatsara ahafahany ny olona mahay mandrindra sy mandamina ny eny fotony zay mbola akasitrahako ny filoha Marc Ravalomanana satria tena efa teo an-dalana mihitsy teo alohankelin'ireny 7 sy 2 arivo reny efa nahavitan'izany hoe tena name fiofanana ny filohan'ny fokontany eran'ny Madagasikara satria tay azo an'le vokatra ary mba tay ampifaly an'ilay vahoaka hoe tena hoe sy eniny tena fitarainan'ny vahoaka. Dia alao reto mpitatana ifotony reto no anompoka ho atsaraina ary nomena an'izay fahaizana miserasera manolana satria raharaham-bahoaka ilay fitatana ny ifotony ary tena tsy azo atao ambany zavatra. Fa ina nefa niseho taty aoriana dia nozarainy zany. Nozarainy zany ohatra hoe fanendrena ny filoham-pokotany sy ny visy dia niraisin'ny fanjakana satria entina ny lalaovana politika ratsy. Dia ny sekretera sy ny mpitambola ny tantan'ny commune. Ireo zavatra zao nefa ny tena zavatra tokony hiaraka ary tena mazava be mihitsy ny fandrosoana tamin'izany fotoana izany. Taoko nefa ny torohevitra izay mifanakalozana ihany tao anatin'ny anina sosialy dia lay mitsinjo vahoaka. Ary tsika mijery amin'izao fotoana izao mikasika ny aretina ity. Raha tsara ny fametrahana an'le rafitra ifotony, ataoko angamba fa tsy dia nirongatra be ohatran'izao aretina ity. Satria ny anivon'ny fokotany dia efa malala ny vahoaka rehetra, malala hoe izany tsy izany ary izay mpifindra-monina izay. Fa inona ny zava-misy eny amin'ny fotony dia ny fiediana, ny famonoana, ny fangalarana izay hitantsika amin'izao fotoana izao satria izay le sangasa tsy fantatro tafita tsara angamba ny zavatra napetraky ny mpanjanaka hoe zarazara ao anjakana ao anatin'le izy. Dia izay zany ny zavatra ray tena lesiko alehibe hoe le rafitra ifotony. Inona koa nefa satria raha tsy petraka ny rafitra ifotony very le mahasotoavina. Le sotoavina mamalagasy matory eo misy maniratsira teo vao niresaka mikasika hoe lasa misy amin'ny andro atoandro tena misy io. Ary tena loza amatany dia le hoe mbola reo tanora tsy ampy taona ny tena miroboka zao moa ty amin'ity le hoe homosexuel ty le hoe vavy samy vavy sy lahy samy lahy mirongatra daholo zany faharatsiany zany eto amin'le fitantanana. Dia io rafitra ifotony io zany nitako hoe tena lesiko alehibe ary tsy mampandroso. Tena tsy mampandroso an'ilay firenena amin'izao fotoana izao satria natao ambany zavatra. Ny rafitra ifotony zany raha tsara tatana tsisy an'ireny miady tany angalarin'ny olona ny tany ery ohatran'izao le zavatra miseho hoe le rafitra ifotony ampijaliana ny fivelomana kely mba ho azy ny araky ny voalaza teo dia hoe tena aizarina izy ireo zao aniny izy tsy omena tany izy tsy omena iny izy fa ny vahiny ray ny lasa omena tany sy ny karazany ao anatin'le izy raha raisiko eny amin'ireny ambanivohitra indrindra moa Antananarivo izay tena hoe mampalahelo satria dia mitototra foana ny tany fa tsy mba risy rafitra apetraka hoe mba atao azy amin'izay reto vahoaka majinika reto inona anaovana azy. Ary lasa voavaka lasa ny memafy zao le hoe ambany tanàna sy ambony tanàna sy ny anina ao anatin'le izy satria miasa la devoly sy lay fampiasam-bola ngeza be. Ka le rafitra ara-sosialy zany raha tena jerena ao anatin'le izy miainga amin'ny rafitra ifotony ihany rehetrarehetra mba hampandeha sy hampandroso an'ilay raha te hampandroso azahoana vokatra ao amin'ny firenena anankiray zany mila mitsinjo vahoaka. Ka eo amin'le mpitsinjo vahoaka fotsiny raisiko manko tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana mialatsiny tsy hoe manindra anazy fa betsaka ny zavatra soapitany sy azonay zany tao anatin'izay fiarahana tamin'izay dia nojerena hatramin'ny rafim-pianarana jerevy tsara reny hoe inona mahazo ny zaza malagasy. Ary raha za moa no ampitahina dia aloha angina fotsiny fa dia hoe niena firy sady ara ireo zaza miakatra an-tsekoly rafitra ifotony mahavita an'izany.
makaiza daholo reo an'ny fahasalamana nefa ny eo ara moa zavatra maro tsy voalovolako nefa de mampalahelo fampiasaina na fotsiny ilay vahoaka amin'ny tsisy antony nefa dia ny fiarina de daviny ary io ny tena angezabe zany raha ito Antananarivo renivohitra dia ivoaritra io satria marina hoe misy teny anankiray raha mebetsaka mivoaritra de me mahantra ny firenena sy ny karazany ao anatin'izany nefa tokony fampitsinjovana ary ijerena lamina matipaika zay tokony azo ametrahana an'izany ary mbola misy fomba foana zany ao anatin'le izy ijerena n'izay fiainam-bahoaka izay iny ary rehefa mahita anao de sy nahafantatra ihany koa mombamomba anao de mazava ho azy Antananarivo renivohitra foana raha ny fiainanao lany teto amin'izany fivezivezena Antananarivo renivohitra zany sy ny andraikitrao na par expérience io na ho an'ny fivezivezena teto fotsiny eto ianao no mipetraka Antananarivo renivohitra manahoana ny fahitanao ny raharaham-bahoaka sy ny fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Bernard Joseph. Mampalahelo ary sarotra ny teny fa mety efa misy mihitsy ny tsy mihinan-kanina ary tsy mihinam-bary fa mety araka le voateny teo hoe ronangivy sisa no atao laoka. Mampalahelo satria na ny trano fipetrahana mandeha mitsidika ianao mijery faritra mijery eny anivon'ny fokotany fa tena na ny trano hipetrahan'ny olona rahakehitriny de fa tena tsy zarizary ary ny atahorako amin'ny rotsakorana rehefa avy eo satria amin'reto tototra-tany reto ray zay aloha dia mijaly no vahoaka madinika be da be ireo fototra-afitrasa zay tokony azo atsaraina ary azo amboarina kanefa zany tsy rarahan'ilay ataoko hoe mpitatana ny tanàna Antananarivo zao lasa zaraina indray ny olona zaraina ny olona satria misy an'ity hoe bus iny hoe bus classe dimanjato sy arivo no dimanjato sy arivo nandeha amin'iny ny dimanjato andalana taxi be rehefa reraka ny olona ary reraka ny ray mihitsy satria apiditra fianarana izy zao ka eo zany betsaka ny fampanantenana pôkatra zay hitako satria raha tena hoe tsy mandoa saram-pianarana ny reo le sahirana ny amin'ny hiditra EPP misy tokony hoe fain'ny fanjakana zany rehetrarehetra zany de mampalahelo satria mieritreritra zany ary hiditra mako izy zao nefa le zavatra mba ahitany vola foananao enjehanao potehanao ny entan'olona sy ny karazany de ahoana zany ny eritreretan'ny hoavin-janany ary manana avenir ve zany ny vahoaka malagasy indrindra moa reto vahoaka eto Antananarivo zay reo ampijaliana vonoana gadraina ny sasany ao anatin'le izy ka raha ny hoavin'ny fiainam-bahoaka ao anatin'le izy dia mety anano sarotra ary ampalahelo tia mako ny rafitra anankiray de ohatrany hoe mampanana foana ny mpampiasa vola nina sy ny karazany hatrany moa hatrany amin'ny atao hoe resaka fitantanam-bahoaka sy ny any amin'ny fifidianana sy ny karazany ka eratsy izy io eratsy io fiainana io efa nanomboka tamin'ny 5 sy 2 arivo mba ilazako an'izay satria taremarika ny ilaza fantatsika ngamba ny taremarika eratsy izy io ary efa manomboka mirongatra izy io efa manomboka mipotra izy io tsy filaminam-bahoaka io zany sy io tebotebom-bahoaka io ary hitsangana izy fa rehefa mafy no nitondra-drano sy ny zavatra rehefa ny vahoaka ny tena tsy tatiny tsony fa miandry fotoana ny zavatra rehetra ary tsy hitarika amin'izany moa fa hoe tena hoe rehefa mijaly sarotra ihany satria tena reo ny teny hoe printemps arabo sy ny zavatra maro samy hafa zay voalaza teo fa zaty sy maniry loza fa rehefa ny vahoaka ny metsika eo enjana ny zavatra isy eo ny zava-misy zany raha eto Antananarivo renivohitra ny lalana moa zany de tena mampikaikaika ny rehetra mihitsy ety atomadinika zany manomboka ety amin'ny Jesosy mamonjy ety Andrambatonga ery amin'ny Sapanana Vasakosy sy makany misy makany Tamena Vasakosy de misy makany Atomadinika zay mivoaka iny zany mazava ho azy aty amin'ny lalana zay azana Kasimanga tena ratsy de ratsy zany nefa ato anatin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra lahita lalana zay mba nikitikitiana namboarina taty amin'ny 700 hektara aty avaratra andrefana zay tsy lavitra ny Koma de efa potika indray amin'izao fotoana izao ny aty Anosy be mivoaka Anosy Patrana
de tena angamba mety any Andriamatoa Bernard Joseph tsara ny lalany fa de ratsy tanteraka mihitsy sy ireo maro be zany indrindrandrindra makatia vasakosy mivoaka makany Ambatondrazaka le lalana miazo ny garotera-na Ambatondrazaka zany ataotsika famaritana kely tsotsotra zay hoe zany nge ny ainany vaoaka amin'ny akabiany fa manodidina an'Antananarivo eto isa maraina dia feno vahoaka tena mitangorona amin'ny fako mampalahelo ny zava-misy tsy lavitra ny la réunion kely ery ambadiky ny ampifloy zany ary tsika samy mahita eny amin'ny tetezana iny ny tsoresahana tsomo moa zany miazo any tetezany be kiraro satria dia misy tsena kely amin'iny dia feno mpivarotra ary indraindray koa de ifamezivezeny reo zay manao ny asa fanendahana zany ary saky isaky ny taxi be fiantsonana rehefa maraina na amin'ny arivo de feno mpanendaka am'izany toerana rehetrarehetra zany sy ny elakelatrano zay somary maizimaizina na somary mangingina eto Antananarivo renivohitra eo ihany koa tsika dia samy nahatsikatra nga Andriamatoa Bernard Joseph fa maro be ireo tanora zay voasambotra tato ato noho ny fidorohana zava-mahadomely lary indrindra dia mahazovahana ilay zava-doza dia ilay mitsindrona efa misy an'izany eto Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy tantsaitsika antsony moa hoe maro be ny olona tsy anasa dia mipetrapetraka isaky ny kiondalana isaky ny areny taxi be ary dia saika manao an'le course vitsika amin'ny telefônina sisy anatao na manao an'le karazana kodi kely na manao an'le resaka karta kely na sala am'izany isaky ny lalina rehetrarehetra mena mahazo moa fomba fitenenana azy dia betsaka zany le tsy anasa zany ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra mety amaraparana an'le fivahiniananao fa hoy za hoe mitanisan'izany Andriamatoa Bernard Joseph fa mino afa manana fitadidiana tsara ianao hoe raha ny zava-misy mihoatra ny zavatra ny ainanareo teo aloha sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao aiza ho aiza izy ary zany rehetrarehetra zany mbola hitodiako aminao am'le hoe tena diso fanantenana amin'ny lafiny rehetra le vahoaka an'Antananarivo sy le vahoaka malagasy mahatsapan'izany ve Bernard Joseph sy ny expérience politique anao tamin'ny fitantanana fokotany ny fitantanana ny firaisam-pokotany sy ny fivezivezenao teto Antananarivo renivohitra satria ny tantana indrindrandrindra lay 2.7 fokotany ianao satria enao ny lehibe an'ireo filopokotany tamin'ny fotoanandro tena tsy lavitra fa raisiko akaiky ihany le izy ao anatin'le izy satria izy le fanaovana tsinotsinona le rafitra ifotona teny amin'ny fokotany zay mikasika an'ireny le fidorohana sy ny karazan'ireny dia ohatrany hoe betsaka ny zavatra ny foronona ao ny famoronana an'ireo lalao isan-karazany mba tsy ho lasan'ireny zava-mahadomelona na ny zavatra maro samihafa ireny ary nalalaka tsara zay satria nahazo fiofanana tsara mikasika ny leadership tamin'izany fotoana zany fanetanana dia afaka namorona fa zao satria fehezin'le rafim-panjakana sy lay tia arety mandozy ity de hoe tsy azo ataony hitatsika tsara reny hoe tsy azo ataony mivorivory mitangorongorona tsy azo ataony zao misy zavatra maromaro zay navoaka an'le any am'le rafim-pahasalamana zany ao anatin'le izy zay zany ny zavatra ray tena hitako hoe zavatra maromaro no hitanay ary mba voalaminay tao anatiny reny manampy ny fanjakana avy hatrany na io lisy mpifidianana zay anantsika io ary fa dia mampalahelo leo anatin'le fanamboaran-dalana le lalana aloha de tena betsaka koa moa zany no miteny lalana ve azo hoanina sa inona sy ny karazany teo tanatin'ny fanamboaran-dalana tamin'izany fotoana zany tsy hiverenako tsony iny fa lay fitantanana mihitsy no efa tsy ao anatin'le ohatrany lasa revirevy ohatrany hoe zavatra fitantanana izany tena teny fitantanana an'le Antananarivo mihitsy satria ohatrany hoe ity zao mahafinaritra ny vahoaka nefa ny filoana metraka tsara ny mahasoan'ny vahoaka ny jerena fa tsy mahafinaritra azy zay zany ny zavatra raha dingana ray lehibe zany zay fiofanana lehibe azo zay nataonay niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana tamin'izany aiza le mahafinaritra n'le vahoaka no amena azy fa ny mahasoa azy
de ao anatin'izany ny fivelomana sy ny zavatra hoe inona no ijerena no avin'le vahoaka ao anatin'le izy fa tia de tena aitraitra ny zavatra maro samihafa ao anatin'le izy raha jerentsika fotsiny hoe io terrain bare io efa naty mety mavita zavatra maromaro io zany 67 millions de dollars 17 millions de dollars sosaitsika ara 40 millions de dollars tamin'ny banque mondiale ao anatin'le ida momba fambolena de zay ny tena zavatra mampalery fa ny apetrako foana l izy rehefa tsara tombona araky ny nanaovan'ny folo azy hoe tena nitsindra ny fametrahana an'io eny mako aingana kokoa nahitana ny aretin'ny vahoaka hoe inona fa am'izao fotoan'izao le vahoaka na ny fitsaboana na ny inona zay tsy azony tsisy zany le karazana hoe filet de sécurité mihitsy apetraky ny fanjakana ao anatin'le hoe inona ny fomba hitsinjovana sy mba hitatanana anyreto vahoaka reto fa ohatra ny zavatra mandeha amina zavatra any ary le madomelona normal satria tsisy atao le bandikely tsisy asa io zao zany zao raha raisika mialatsiny afa tsy hoe le boatra no maka zava-madomelana iny fa tsisy atao mihitsy tsisy zavatra afaka miandry azy mihitsy mba hoe antenaina na inona zay apetraky ny fanjakana am'izao fotoan'izao zany na indrindra eo amin'ny fitantanana ara-panjakana ao anatin'ny braureur ny fokotany miadiko ny anankiray ny secrétaire sy trésorier zao moa lasa rais isa sady secrétaire ny trésorier olona telo ihany zany président de vice-président de le ray fahatelony sady secrétaire ny trésorier mampalahelo le izy de zay lazaiko hoe le fanaovana tsinotsinona ny fotony mihitsy zany ny tena mampijaly an'le firenena ary mampijaly an'le vahoaka zay indrindra ao anatin'ny fitadiavana am'izao fotoan'izao iny ary de isaorana Andriamato Bernard Joseph ngambe veriko fa dia afaka misaotra ny jery sy ny piano antsika ianao Andriamato Bernard Joseph ary de maniry indray hoe ho avy amin'ny fotoana mahamety azy indray ianao eto amin'ny miara-manonja ia teny fariny angamba de ny fankahirezana mankahery tsika vahoaka ny tenako satria sarotro zao fiainan'izao ary aingany mba ndidy ahita ny toninareo ary hijery tsara hoe inona no zavatra tokony ety am'izao fiainan'izao dia mila mandinika tsara fa tsy tokony anaonao foana satria vao maika mampijaly ny ray aman-dreny moa zao de fa ho anareo tanora apio le ray aman-dreny azy amin'ny donanam-poana ao anatin'le izy fa reraka be ny ray aman-dreny am'izao fotoan'izao na mitady ny zavatra hoe inona ny atsaratsara nyity fianakaviako ty izay mba ny afatra fa tsy maladiny fa fitondrana nge mandaly any ary io teo fa le fitondrana miongana ny tena ampalahelo raha ohatra ka tena engany ka tsy zany le izy fa ifampitondro alô mba manana zavatra mipetraka tsaratsika saotra tompoka eny ary de isaorantsika Andriamato Bernard Joseph zay mivahiny teto amin'ny miara-manonja tamin'ity marainty mbola andray vahintsika fa raha ho resahako ho amintsika zany ny tao anatin'ilay fehikevitra miresaka ny lafin'ny ara-tsosialy zay ny diniana tao anatin'ny vomoera sosialy zany de ao anatin'ny teboka fahafito ohatra de ao anatin'izany hoe takina ny fanaova lalahara-pahamehana ny sosialim-bahoaka mba hanamavanana ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy teboka fahavalo de hoe takina ny anaovana lahara-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana reo orinasa malagasy madinika salatsala iny zay tena manome asa aingana ny vahoaka atao lahara-pahamehana ny fanodinana reo akora misy eto atoerana mbola ao anatin'izay teboka dinian'ny fianambe nasionaly mpanodra zay fa teboka fahasivy de hoe tsy maintsy ampitomboana ny famokara ny herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avozana na énergie renouvelable teboka fahafolo de hoe atao lahara-pahamehana ny fanampina reo tatsaha amin'ny fanarenana reo fotodrafitrasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masom-boly azy ireo ary ny teboka faraiky ambe folo de hoe avaozina ny rafi-panabeazina eto amintsika ka tafiditra amin'izany fananganana sekoly fanofanana reo mpampianatra ary ny fampitaovana reo sekoly rehetra averina ny instruction civique any an-tsekoly ary ny teboka faharoambe folo zay mbola miresaka n'izany lafiny ara-tsosialy zany de hoe atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana reo mpiasa amin'ny fahasalamana sy tombim-pitsaboana rehetra mba ahafana miatrika ny valinaretina rehetra toy ny covid-19 ny pesta ny tazomoka sy ny sisa zay zany dia nisongadina tao anatin'izay asany voamera sosialy izay fa itsika moa de mitoy ihany fandraisana vahiny mbola ato anatina Antananarivo renivohitra de isy fantatry ny distrika faharoa na firaisana faharoa ny namatsika dia tsisa moa zany fa dia Andriamato Feno
zay efa eto akaiky eto am'izao fotoana izao atao anatin'ny fianambe nasionaly ny mpanohatra izy ary raha tsy diso ny fitadidiko satria dia niezaka ny nandehandeha nijery reo asa ambomera moa ny tenanay de tao anatin'ny voamera politika ny tena nahitako anao ary niady hevitra mihitsy zany andriamatofeno zany izy moa de efa mpikambana teo anivon'ny congrès ny tetezamita teo aloha ary mpikatroka mafana fo eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara anisany tsy mitsoka ihany ko eo amin'ny lafiny zay hoe tena fiaonambe sy fivoriana samihafa hikaroana ny vahaolana ho amin'ny firenena zay eo anivon'ny fanoherana amin'ny akabiany zay miarabanao andriamatofeno tonga soa eto miara-manonja miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja rehetrarehetra eny ary voamera politika misy anao tsy mahasakana akory zany sao de misy zavatra ho resahana amin'ny lafiny ara sosialy eto Antananarivo renivohitra anao satria ianao koa zanaky ny tanàna manakambara marobe mivezivezy fa ny tiako tonga de antanina aloha zany tao anatin'ilay voamera politika nanahoana ny fizotry ny adevitra sy ny famoahana hevitra tao namana feno tao aminatin'ny voamera politika dia nahitana solotena ny faritra maro teto amin'ity firenena ity ary tena nahavariana satria tena ny fantoka tanteraka tao aminatina resaka toko hoe fitiava-tanindrazana ny adevitra tao nafana dia nafana ny adevitra ary io résolution noraisina farany io dia atao hoe fampitinana ihany ny zavatra maro ny seho tao isam-boamera nafana dia nafana satria samy nanana ny heviny ary indrindrindrindra ihany koa samy fandresy lahatra tamin'ny fikatsahana zay mety aso ity firenena ity dia tonga tamin'ny fanapahan-kevitra iny raha jerena moa iny résolution ny amin'ny voalohany indrindra dia miantso ny fampiatona ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao eo amin'ny asany ary anisan'ny mba nanaraka ihany koa ny tena tany amin'ny voamera sasatsasany indrindrindrindra moa tena manana ndraiky tamina resaka sosialy ity amina fikambanana tarihana ny tena dia tsy maintsy nanaraka ihany koa tao amin'ny voamera sosialy fa voamera efatra izay ny kondoa rehetra tamin'io fiaonambe natao teto Antananarivo dia nahitana tena antony ngezabe manamarina io résolution voalohany hoe tokony ampiatona amin'ny asa ny filoham-pirenena raha miteny ohatra fotsiny tsika vitsivitsy any amin'ny resaka sosialy ohatra io tsy fiafihezana ny vidim-piainana io fiakarany vidim-piainana nefa mifanaraka amin'izay koa ny tsy fisian'ny fidiram-bola ny olona amin'izao fotoana izao na fienan'ny fidiram-bola sahirana zany le vahoaka dia anisan'ny manitsakitsaka ny sata amin'ny feny zon'olombelona mihitsy satria zoan'olombelona feno voarakitra ao amin'ny sata amin'ny feny zon'olombelona zany hoe zoan'ny feno ny mba hiainankalalahana hinana ny sakafo sahaza azy araky ny fomba fitenenana hoe velona mba hinana fa tsy hoe hinana mba hivelona amin'izao mantsy ny malagasy ny akamarony ny akamarony tena hoe ohatrany hoe mihinana mba ho fitazomanaina sisa ary raha tsy teny afatry ny any atsimo tsika tsy mbola nisy raha tsy tamin'izao fitondrana zao nisy an'izany hoe any atsimo tonga dia mandeha tsisy jiro fotsiny zao amidy fahoany ny tanindrazana akana frea entina mena varatra tsy fantatra zay efa rahany any tsy fantatra hoe izy mpampiasa avy any sa izy vola hita de hoe andao hitsokanyity tena mampalelo zany hoe malagasy mivarotra tanindrazana amin'ny vola zay tsy netreretiny varotana zay kory atao sarandalana nandalo teto Antananarivo reny olondrena nena varatra ka zay le ataoko hoe manitsakitsaka an'le zo mihitsy zany tsy fanomezana ny sakafo sahazany vahoaka malagasy zany ary izay mba atsiarovako ny fitondran'ny Filomary Karavalomanana zay nataoko hoe orinasany amin'ny tena manokana ary na ame sakafo sahaza vahoaka malagasy mihitsy natsapana zany tena hoe tompona orinasa patrioty tia tanindrazana satria raha namokatra zany orinasa fanaovany ronono zany ane tsy sanatria nanafatra ronono tany ivelany na nanafatra boaty tany ivelany na nanafatra sakafo nompo tany ivelany fa niainga tamin'ny famoronana asa teto amin'ny firenena mihitsy hoe dia amokatra yaourt ako ay rehefa amokatra yaourt zany dia ampambolobozaka ny retsy tatsara retsy aloha dia apiopo ombivavy be ronono ny retsy piopo retsy aloha dia anangana orinasa anao any anodina ny telo ny tady mpivarotra nyty tena asa tsy asa ny voaforony zany orinasana mpandrara titanindrazana zany ary tsy reny any fa maro no orinasa mifandraikandraiky amin'izany zay nanodidina azy ary nafihezana ny vidin'entana ka
izay no tenenako eto hoe le tsy fananana asa tsy fanomezana zoan'ny olona io am'le hoe sakafo saza vola famoronana asa am'le vola tokony hiditra any aminy nefa ny vidim-piainana koa miakatra zany hoe sady tsy manam-bola ianao mividy zavatra lafo be tsy fanajana ny zoolombelona tao mivomera sosialy zay raha iresaka mivomerana politika sika de efa voatanisan'ny mpanao politika hatramin'izay reo tsy fanajana ny lalam-panondrenana sy lalàna velona eto amin'ny firenena tena antony anankiray ahafahana mampiato ny filoham-pirenena amin'ny asany raha ny vomera momba ny resaka fitantanana ny raram-panjakana tena efa hitantsika ny fifanitsahana misy eo amin'ny fitantanana ny raram-panjakana am'izao raha tsy teny afa-tsy ny lalàna navoakan'ny ACC farany teo fotsiny tsika izay tsy mba mitsara araky ny lalam-panondrenana fa manao zay saim-patany entina iarovana angamba ny hevitry ny mpitondra ka lasa hoe mifanipaka tanteraka amin'ny fototra hijoroany zany hoe fitsarana momba ny lalam-panondrenana zany antony efa azo ampetona ny filoham-pirenena sy ny mpikambana amin'ny ACC koa zany zavatra zany ary indrindraindrindra moa zany raha ataontsika farany resaka politika efa fantatsika tsara mihitsy fa be de be mifanakanana amin'ity fitondrany ity tao amin'ny resaka fifidianana tsy tena efa tsy ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitry ny seny itsika zay napetona tamin'ny asany mihitsy moa izy nampalahelo moa tamin'izany satria olona manana ny toerana eto amin'ny firenena ary izay anisan'ny kirakiran'io resaka fifidianana io hatramin'ny fifidianana teo aloha na tamin'ny fifidianana filoha-pirenena na ny taoriana filoha-pirenena ny ofana matetika niaraka tamin'ny seny izany tery Rakotonarivo zany no anisan'ny mpampiofana tsy hitanao ary ny filohany fa izany no anisan'ny tena miandraikitra matetika ny fampiofanana sy ny sy lafo maro tao amin'ny seny io anisan'ny ofana matetika mihitsy ana niaraka tamin'ny fikambanany resa Izary niaraka tamin'ny seny niaraka tamina maro kanefany rehefa nanao ny fanambarana fisinina doublon iny izy dia tonga dia natao atao amin'antafaraingy sosina moa hoe nametra-pialana fa tsy fantatra zay antony tany dia avy eo nosoloana ary ny tena nampalahelo izany olona nosoloana zany dia olona voatendry tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza solotenan'ny député zany nanendry azy tao amin'ny seny solotenan'ny député zany aminay ohatrany hoe solotenam-bahoaka tao amin'ny seny fa rehefa nalany izy tamin'ny fotoana io tsy mbola nisy na indray mpandeha na mba orairay kory ary mba nampetsona azy tany Tsimbazaza hoe aleo no mba hitsona tokoa ary hoe enona ny hevitro fierovatenanao inona tokoa ny antony tenenanao andreny marina ve zany fa tonga de ohatrany hoe navoaka teny ambaravarakely fotsiny zay ary eo tena nidirana tao amina resaka zana-bomera kely tao amin'ny vomera politika nisy zana-bomera maromaro mantsy tao de zay tafiditra tao amin'ny zana-bomera momba ny fifidianana satria matsapa ny lesoko amisy eto raha jerentsika fotsiny zao ny fifidianana olona teo firy moa no nanome fanakanana sy tsy nakatony fifidianana olona teo no tsy fahampian'le mpividy vavety aloha voalohany indrindrindrindra ary indrindrindrindra ny endrika ny itondrana an'le fifidianana raha nahita koa tsika ny fifidianana vonteneniko teo ny nanolonana Andriamatoa Tery Rakotonarivo tao amin'ny seny zany de tsy ninona kory fa tonga de solona fotsiny zao tao Tsimbazaza nandeha ny fifidianana de zanatolotra de lany izany zany nitaratry ny fifidianana isy eto raha mbola zao endrika hatramin'izao zao no itondrana ny fifidianana amin'ny manaraka ka izay no natonga tao amin'ny vomeran'ny politika hoe aleo tsy misy fifidianana mihitsy aloha raha tsy misy karazana fanavozana mihitsy sy karazana adihevitra ngezabe eto amin'ity firenena ity adika ny sasany amina resaka refondation moa zay zavatra zay fa samy manana mifandikana azy de zay no natonga ny tao amin'ny vomera politika amin'ny teny hoe tena tsara raha tena miato amin'ny asany aloha ny institution maromaro eto amin'ny firenena tafiditra tao anatin'izany ny ACC ny CENI ny filohan'ny république de avozina ray manontolo mihitsy navelako mihitsy ianao manazava satria tena zay izy teneniko teo zay hoe tena nisehatra sy tena niasa tany amin'ny vomera mihitsy ianao ary tsara ho fatatsika mpiaino miara-manonja zany fa tena hoe nisy tena adevitra natao tao nandritra n'izay roa andro zay Andriamatofena na tsy ary tena ho afa-po ve nalalaka ve ny adevitra tena afaka ny teny zay tena ho tenenina ve ary voaray ve ny etaetanareo zany tao anatin'izay tsy hevitr'olona tokana fa maro ary tena anisan'ny tena toko hoe arena be mihitsy zany ny voan'ny zavatra iny raha misy hoe fanontany hoe afa-po ve sa tsy afa-po tanjona mantsy amin'ny zavatra natao iny de hoe
firenena mandroso inona moa zany firenena mandroso zany izany zavatra resantsika zany a dingana ihany entina manatratra n'izay tanjana hoe firenena mandroso zay zany fampiatonany filoperepublika amin'ny asany zany fitadiavana vahaolana ara-tsosialy zany fitadiavana asa ho an'ny olo zany a dingana fantanjana de hoe malagasy mandroso a firenena mandroso a malagasy miaina ampitoniana sy akalalahana eto amin'ny taniny dingana zay zany tsara faharitana amin'izao fotoana zao hoe inona tokoa moa zany fandrosoana zany raha matadidy angamba ny mitovitovy génération taminay a tany amin'ny taona 20 tany zay classe de seconde tany a to amin'ny lycée Galeny nianatra momba an'izany hoe tany andalam-pandrosoana nisy mizara maromaro ny firenena teto nisy ny tany mandroso tamin'izany a nisy ny tany fa tsika tafiditra atao amin'le tany andalam-pandrosoana misy famarita zany tany andalam-pandrosoana zany iny zany tany andalam-pandrosoana zany misy mahavitsivitsy no teneniko ohatra hoe tany manahoana ny abetsaky ny vola miditra amin'olona isa-taona manahoana ny tany vola miditra amin'ny olona isa-taona ambany sa ambony rehefa ambony iny a de tany mandroso zany le olona rehefa ambany iny de tany manitra le olona na tany andalam-pandrosoana manahoana ny tany fampidirana an-tsekoly manahoana ny fahafahan'ny olona mitsabo tena mahazaka tsara ny fitsaboana ve izy zay mariako fa eto amintsika dia tsy voaja mihitsy koa izy zo fitsaboana io satria lafo be fanafody fantatsika fa niakatra be mihitsy tatoato ary ny sarany fitsaboana tsy voavidin'ny olona betsaka ny olona mamofo ambany de ambany zany ny tany taonan'ny olona fahafatesana amin'ny tany andalam-pandrosoana zany no famaritana ny tany andalam-pandrosoana mihinana sakafo sahaza azy ve ny olona rehefa tafiditra ao anatin'ny reo zany ianao ka ambanimbany daholo ny zavatra ohatra hoe ambany ny tahan'ny olona miditra an-tsekoly ambany ny fahefan'ny olona mitsabo tena ambany ny vola miditra amin'ny olona isa-taona de ao anatin'ny tany andalam-pandrosoana ianao ka rehefa maritana an'le fandrosoana ankehitriny mihitsy tsy mitovy reo zavatra hidradradradrain'ny fanjakana amin'izao ve misy tafiditra hoe rehefa mavita aire de repos eny amin'ny alam-pirenena ve ianao de hoe anisan'ny tany mandroso zany rehefa mavita karazana kianja manara-penitra vitsivitsy ve ianao de laza mavita EPP ve ianao zay azadino tsara mihitsy fa ny EPP tokony eto Madagasikara eto tokony hifanisa amin'ny fokotany any amin'ny 7 sy 1 alina any fa raha fokotava EPP échantillon karazana EPP 10 tsy hita kitana kely ao anatin'ny aizina zany karazana échantillon ka zay teneniko eto le famaritana an'le fandrosoana mihitsy zany a no tsy voafatra amin'izao ka zay no natonga anay nyteny hoe afapo ve tam'izay afapo a ny tanjona zany to hoe firenena mandroso no katsahana tamin'io adihevitra tamin'ny feonam-be farany teo nataon'ny mpanohatra io ka ny tanjona amin'izay de hoe azahoan'ny vahoaka zay le fiainana sahaza zay mba mendrika azy zany ary eto ny tiako isariana ny vahoaka malagasy mihitsy amin'izao fotoana zao fa ohatrany tena tsy manana repère ntsony ny vahoaka ohatrany sanatria zany ohatrany mandeha tsy misy tableau de bord zany tsy mahafantatra hoe miala eto izy de ndeha ho aiza satria very tanteraka izy napahatrena tao anatin'ny 10 taona rehefa napahatrena tao anatin'ny 10 taona de anovana zavatra somary ohatra mamirapiratra kely de eritreretina hoe izay zany no sahaza azy de miantso ny vahoaka malagasy tsy izay no sahazanao mila manana fiainana sahazany malagasy ianao inona moa zany manana asa sahazanao anao mba mahavelona anao mahavita mitsabo tsara ny tenanao anao rehefa marary mahavita mandeha amin'ny lalana tsara ianao rehefa mba misy ditianao ale na de tsy havita anao vakansy tsara ianao fa mety tsy takatry ny fahefa-mividinao zany manana afaka mampianatra ny zanakao ianao amin'ny ambaratonga rehetra mihitsy fa tsy sanatria hoe ao amin'ny ambaratonga voalohany fotsiny a de efa firisan-jato ny mpianatra efa mitsoka andarana amin'izao fotoana zao tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fitondran'Andriamatoa Karavalomanana hatrany amina faritra lavitra raha misy an'ireny foto-drafitrasana EPP nataon'ny fidy en dur reny ary tena napagaganao mihitsy hoe misy an'izao aty amin'ny toerana ty rehefa nandeha ny ezaka le izy ny sakafo zany moa de efa tsy olazaina atrony satria fantatsika tamin'izany fotoana zany izy moa napiditra zany masom-bolona vary atany eto zay anisan'ny nampiakatra ny fari-piainana mpon'ny vakinakaratry mihitsy tamin'izany fotoana zany tamin'ny fitondran'ny Filoha Karavalomanana zany resaka ny jery tanteraka ny tatsaha iny zany ny programmana MCA Millennium Challenger Account nampiroborobo ny fa ny huile essentiel ary tena vola be ary ananan'ny olona vola be mihitsy mikirakirana io tatsaha zay namokatra n'io aza mirere mihitsy mpitomba sy ny mpitondra sy ny mpitsabo nentim-paharazana ankehitriny fa ampatsiahivoko azy fa tamin'ny fitondran'ny Filoha Karavalomanana ny tena ny roborobo zany huile essentiel teto Madagasikara zany raha tsy teny efa tsy ny gerany eo matao vakinakara atsika hatrany amin'ny fahatsakara iny ny resaka ravitsara
tsy nitoy moa le izy ary izay ny isariako ny sain'ny vahoaka malagasy hoe tsara manana reperitsika hoe taizitsika talohan'ny 2009 aizitsika amin'izao fotoana zao de eto zany tiako isariana ny vahoaka malagasy hoe tsy mendrika anao izao fiainana mahazo anao zao ka maro mantsy ankehitriny ny olona somary ohatrany diso fomba fijery any hoe raha miala raha zao fitondrana zao na miato amin'ny asany zao fitondrana zao inona ny zavatra isy eo de eto de mahatsiaro ny kabary folomaro karavala misy akimy mandeha hoe tena manana vahaolana ary vahaolana mahomby fa kosa le izy tsy maintsy misy dingana fahana mandantanteraka izany zany ary indrindraindrindra reo ekipa zay hitako ato anatin'ny fanoerana ary tsy mifanoerana ato anatin'ny RMDM ihany fa misy ny entité hafa misy ihany koa reo tsy ao anatin'ny RDM tsy ao anatin'ny panorama nefa ihany koa manoatra n'izao fitondrana zao zay hita ihany koa fa manana hevitra afaka ifanampiana amin'izany zavatra manana olona indrindraindrindra eto mantsy no isariako ny vahoaka malagasy hoe na izao fitondrana zao raha tena tsapanao mihitsy hoe tsy manana olona ho apetraka amin'ny toerana iray intsony ve satria na izy rehetrarehetra hatramin'izao dia efa mifanipaka akarona ohatra amin'ny valala ka eo indrindra ny saiko isarian'ny vahoaka malagasy hoe misy alternativa tsara mihitsy raha tonga amin'izany fampiatony vasa aza manana eritreritra aza manana fa ireto mpanohatra reto ny tena hoe tsy mahandry alina mikasaka zay asoan'ny firenena tsy sanatria hitady toerana araky ny feo ahely fa tena hitady zay asoan'ny vahoaka malagasy eny ary andriamato feno tena isaorana ianao nitondran'izay fanazavala zay miendrika kosa angamba raha mba anao fisaorana ho an'ny mpijery sy ny mpiaino antsika ianao satria de efa iroso amin'ny ady hevitra manaraka amin'izay satria raha ny fandaminana de efa manangasanga ao ambadika ao nisy olombavim-baoaka ny Madagasikara mambra Bendrina voafidy tao amin'ny district Anambohidratrimo resaka politika moa zay fa eto kamarana anazy zany de misarika ny sain'ny vahoaka mpanaraka ana mpanaraka amin'ny fandarana na tsy mpanaraka amin'ny fandarana fa ohatranay raha manao an'ity politika ity de tsy mijanona teo araky ny tenen'ny faniro teo moa ny teny hoe tsy mitsikira fotsiny izay fa mitondra vahaolana ihany koa ohatranay manokana ao anatin'ny plateforme mia de efa nandalo dingana anankiroa hiativana ny resaka sosialim-bahoaka io nanatitra taratasy izay tao médiature de la république nametraka fitarainana tao amin'ny tao hoe mba ataovy mifanelanelana na any amin'ny fitondrana fa tena tsy zaka ny vahoaka ntsony ny vidim-piainana amin'izao vidim-bary ny jirama ny vidim-panafody maromaro ny zavatra nitakina tany nefa moa nanefa ny mivaly teny taty amin'ny taty hoe tsy compétent ano an'izany asa zany ny izay atao médiature de république taorianan'izay moa de tena nahagaganay mihitsy satria voasoratry ny lalam-panorenana aloha hoe inona moa nanjara asan'izany médiature de la république zany natao hoe défense du peuple miaro ny vahoaka zany nazavainy taminay moa fa tsy andraiky zany nameny taratasy mihitsy zay misy récépissé mihitsy nanateranay an'izany efa navita dingana zany zay vahoaka malagasy ny teny hoe miado atsika mihitsy hoe tsy raiky tsy mendrika atsika izao vidim-piainana mahazo atsika zao faharoa manaraka zay tato amin'ny mpiaro ny zon'olombelona efa nisy taratasy koa napetraka CNIDH tany amin'ny CNIDH tsy fatako moa na fifanjavatra koa fa niova koa mpitarika an'ireo ankehitriny ohatrany tao amin'ny médiature ka zay nataoko hoe misy mpanao politika sady mitsinjo lavitra mihitsy no mitsinjo zay asoan'ny vahoaka ka tsy tsara ny anaovana ao anaty sobika ray mpanao politika fa misy tokoa zany hoe tena politika tsara entina isinjovana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny dia mametraka ny veloma ary indrindraindrindra mankaherin'ny vahoaka malagasy amin'izao toedrara sy farim-piainana ihainany amin'izao fotoana zao makasitraka ny fivahinianany Bernard Joseph teo sy ny feno zany teto amin'ny fandarana miara-manonja ny médiature de la république moa ny resahany teo izany de ny forona taoriana ndraiky amin'ny 1790 rehefa nisy ny ola teto anivon'ny firenena indrindrandrindra amin'izany fiarovana ka zany amin'ny lafiny rehetra izany ary de misy nalana ny forona makasika izany raha tsy diso ny fitadiko dia Andriamato miadana lehibe voalohany zany médiature de la république zany hita teorina tamina Ramatoa Manase Sovely Mandroso dia misy ny mpitatana amin'izao fotoana tokony tsy ankilabao na tokony handray andraikitra ireny karazana institution etatika samy hafa ireny manoloana amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria dia zavatra marary ny vahoaka ary zany no tokony hijoroany ireny institution zay mety havambola tsy hoe mety fa tena hando
ireny ary tsara tatry ny vahoaka ny asan'izany androm-panjakana samihafa izany ny asa CDD koa de tokony ohatran'izany satria dia varina mahaolany ady tany fa tena mifototra ijoroanany de hoe au conseil de la démocratie sy ny défense en état de droit ka misy démocratie misy ve ny état de droit eto Madagasikara am'izao fotoana izao rehefa mba mahenontsika lay tompon'andraikitra zay ana fitondram-panjakana zany hoe manana andraikitra ny vao fitondram-panjakana ny nahenona zany solombavam-bahoaka ny resaka tamina fahitalavitra de mbola voaingana koa ny solombavam-bahoaka ny resaka tamina fahitalavitra anankiray de zao ny zavatra resahany rehefa miresaka demokrasia resahana rehefa miresaka lalam-pandroenana voahitsy rehefa miresaka fomba fitantanany raharam-pirenena sy ny fahorian'ny vahoaka malagasy rehefa miresaka am'izany tena séparation de pouvoir izany rehefa miresaka am'izany resaka hoe tena mitotongana ny toe-karen'ny firenena izany de inona mbavaly teny ilay mpanohana fitondràna amin'ny fanoherana zay tsy manana solution izy ary tsy manana izy argument nahanoherana zany satria fata amin'ny famarina loatra zany de inona zavatra resahany asa fifidianana 2023 zany hoe zareo lay tsy nahandro fifidianana lay nanao coup d'état 2009 lay nitondra vahoaka nidina andalambe 2018 tsy nahandro fifidianana akory no miteny zany ndray am'izao fotoana zao de gaga sy talanjo ntsika hoe zany ve le rafisaina politika satria tam'izany manko rehefa nanohatra filotanjonary mampiarany mapara de niteny ny filota am'izany hoe mendrasinareo fifidianana sy mipanoa anazy de hoe ataovy ny élection président anticipé tao anatin'ny miary-mada no ny adevitra zany manina am'izao fotoana zao rehefa miteny ny fanoheriny hoe tsy mety ary miborika araka ny tokony izy ny fomba tanareo ny firenena de mivaly teny de hoe mendrasa fifidianana 2023 zay nanakivinareo nanenjehanareo fitondrana teo ohatran'izany langage satria simba vahoaka malagasy ary manahorona-peo tsika feon'Andriamatoa Ihany Rajoelina miresaka an'izany fidinana vahoaka an-dalambe izany hoe izy ny nanome fahefana ary izy maka amin'ny fahefana sy manao amin'ny fahefana any am'izay tokony hanolorany azy anna zany orona-peo zany tsika mbola tsy anefatsika eto akaiketo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara mamindrina rehefa mahita azy zany nareo de fatatsika avy hatrany ny adevitra mahakasika tontolon'ny lalàna ka tontolon'ny toe-karena ka no resahany indrindrandrina lafiny politika vo fiantsara zany fa Benrina tamin'ny fivahinananao farany de nyresaka an'ireo fikevitra tsika isa teboka nyresantsika tam'izany mety nijanona teo amin'ny teboka 10 angambitsika misy fahenina zay moa zany teto de efa niezaka ihany tamin'ireo vahiny samihafa zany mitondratondra ihany santionany lafa hevitra samihafa sy ny fandaminana samihafa mifandraika am'izay hoe vomerana no resahana teo izay fa eto ianao Andriamatoa Benrina iveriko fa mbola hana ny zavatra tinapaka tao anatin'ny fianambena nasionalin'ny mpanohatra miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka miaraba Faniry dia miaraba tsika rehetra ihany koa mpiara-miasa sy mpiara-manatanteraka n'izao fandarana miara-manohatra izao hatratry ty androandroany ity fa indrindraindrindra miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra miaraba ny malagasy ray manontolo mihitsy zay no ilazantsika zay manaraka ny fandarana miara-manonja zay atsika fovana iray afahantsika miserasera isan'andro afahantsika mifampita vaovao afahantsika mifampizara ny zava-misy afahantsika reo zay tsy lazay ny sasany ihany koa indrindraindrindra ary ny alalan'izany serasera zany fata maha-olombelona zay no ifandraisantsika izay no mampiray antsika amin'ny hevitra voizintsika amin'ny tanjona zay iombonantsika ny ankolafy misy antsika moa dia aty amin'ny ankolafy ny mpanohitra ary atrany efa nizantsika ny lazaina no hoe izanoerana hitondra endrika zany fanoerana hitondrantsika zany dia mivoatra sy miovatra any atrany fa tsy miaina amin'ny botolo sy ny sisa sy ny sisa ialantsika tanteraka zany ary anterana arak'izany ny firarintsoa ho antsika rehetra mba samy azo zay tandrify azy tsika atao anatin'ity fandarana zay mamitsika ity zay noezahantsika ny tsy natapaka azy hatram'izay na inona ny tranga
fa dia mandra-pahatratratsika ny tanjona de tazontsika ny mahafitaovana ampiasaintsika azy ivoizantsika ialahntsika amin'izany geja amin'izany jadona ialahntsika amin'izany fanampianam-bava isan-karazany zany a ka dia hoy isika hoe mitoynytolona mandra-pahatratra an'izany tanjona izany misaotra anao faniry napiditra ny resaka androany marina tokoa izy ty mo ifandrimbiasana ny fikirakaranany vaovao eto a napetraka ho anjarako ny mikirakirandreo lay teboka maromaro izay voaka sy nivoitra tao anatin'ny fehi-kevitra tamin'ny fikaondro nasionaly ny mpanohy tamin'ny zoma sy ny asabotsy teo izay natrehany ny Madagasikara eo anankidimy na faniry raha tsy diso ary hoe zahantsika vitaina androany mba ahafahantsika tonga de miroso makany amin'ny fampiarana azy a hoe tsy fahavitan'ny famakafakana tsy ampiarana azy fa nidingana eo amin'ny azy amin'ireo tokony handray zany fehi-kevitra izany a atra azy a efa mandeha fa minotsika fa ifanojo ny fotoana vitantsika ny famakafakana andreto a misahatra tazantsika mivaingana azo tsapaitanana ny eo amin'ny fampiarana azy karaha voalaza ny teboka faraiky amby folo no hoe avaozona ny rafim-panabeazana eto amintsika ka tafiditra ny famanana sekoly ny famanana ireo mpampianatra ary ny fampitaovana ireo sekoly rehetra averina ny instruction civique any an-tsekoly angamba tsy edikevitra zany faniry fantatsika tsara anisan'ny fototry ny fandrosoana anisan'ny fototry ny hoavy ny firenena anankiray izany fanabeazana taranaka mifandimby zay ny fototra iorenan'ny fiarahamonina ary ireo taranaka mifandimby ireo tenaina fahitany fampandrosoana ny firenena izany ka ny zava-misy iainantsika zay foana moa le resantsika teto amin'izao fotoana izao no nahatonga ny fivorimbe ny fikaonan-doza ny tanterahana tamin'ny zoma sabotsy namoaka ny ty teboka faraiky amby folo ty hoe mila vaozina tanteraka mihitsy ny rafim-panabeazana e ilay rafitra mihitsy zany ilay fomba fijery ilay notion ny fanabeazana no mila avaozina tanteraka ao anatin'ilay fomba fijery makany amin'ny fampandrosoana mila vaozina satria ny constat hitantsika de midina tanteraka ny lentan'ny fanabeazana midina tanteraka ny lentan'ny fahalalan'ny ankizy ary tena manomboka mahakivy raha ny tato anatin'ny folo taona raiky amby folo taona roa amby folo taona farany no jerena mahakivy ny lentan'ny fanadinana ofisialy izay tanterahana eto anivon'ny firenena ary fantatsika tsara nefa fa zao tontolo zao miara-manaiky ary miara afaka samy mijoro zany hoe tsy misy raha azo atao tsy misy zava-baovao azo antenaina tsy misy fampandrosoana na fandrosoana azo antenain'ny firenena anankiray a rehefa ny fanabeazana no atao tsinotsinona ary voapirofo ny fiteny tsy tena hoe fomba fiteny moa zany fa kolotsaina anankiray a izay nivoaka ny hoe raha tiana ompitena ny firenena anankiray de ny fanabeazana no atao faran'izay ambany zavatra indrindra sanatria tsy te hieritreritritsika hoe zany ve no nitranga tao anatin'izay folo taona maherikely faran'izay sanatria ve hoe lasa politika ny mpitondra tao anatin'izay fotoana izay mihitsy ny tsy firaharahiana ny fanabeazana sy ny fampianarana ilay rafitra ray manontolo mihitsy zany satria ny rahantsika nahita tamin'izany fotoana zany tany amin'izany folo taona raiky amby folo taona lasa zany fanontaniana mipetraka ny anatina examen officiel fanadina mpanjakana zavatra tena hoe navadika tanteraka ho any amin'ny resaka fifankalana ara-politika navadika tanteraka any amin'ny fomba fijery ara-politika nefa akizy mbola vao miainga any amin'ny sehatry ny fanabeazana fototra no miatrika ny fanadinana ofisialy tamin'izany fotoana izany ary nanomboka teo de tsy niverina tamin'ny loniny intsony zary lasa nitanjona tao anatin'ny fanatanterahana an'izany fanabeazana zany de ny ananan'ny ankizy an'ilay boritra mo filazantsika azy ilay diplôma
fa tsy lay ananana n'lay tena fanabeazana fototra tena ilaina ho amin'ny fitsonjovana ny ho avy ary tsy gagitsika raha ny totongana mivoaka fantatsika efa ny fitondram-panjakana taona zao moa tsy de mahavita zay kady zay fa nytaremarika ny voaka na ny mpanara-maso iraisam-pirenena na voaka ny mpanao ny kajikajy rehetrarehetra de tena efa mihoatra ny 80 ny tany tsy fidiran'ny ankizy any an-tsekoly amin'izao fotoana izao ny dikan'izany de zao zara raha misy latsaky ny 100 sisa mpianatra miala ataontsika référence foana ny tany aloha satria mila mahalala ny tantara sika tsy mila mamorona tantara sika fa mila mahalala ny tantara ary mila miainga avy amin'izany tantara zany a ny repérantsika rehefa mijery ny zavatra ho avy hoe inona zany ny dinga manaraka inona ny tanjona fa ny tantara nisy a tany amin'ny vanim-potoana ny taona 2 mandrapatonga 7 tafakatra nioatra ny 7 isanjato ny tany fampidirana ny ankizy tany an-tsekoly izay no eritreretina tamin'izany fa ireo a no antenaina afaka taona vitsivitsy fa hitondra endrika vaovao eo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany no entina ny atao hoe politikan'ny fanabeazana ho an'ny rehetra na ny éducation pour tous za tsy miteny hoe amerina be fahatany an'izany ny tanjona raha namoaka an'izao fehi-kevitra zao tamin'ny fivoriana zay natao tamin'ny farany herinandro lasa teo fa hanatsara kokoa mihoatra noho izany ary eto ao anatin'io teboka 120 dia nitsindrina mihitsy le rafitra ray manontolo fananganana sekoly io zany lay fanorenana fotodrafitrasa fampanarahana toetrandro ireo fotodrafitrasa sy ny sisa mifampitaovana nireo fotodrafitrasa irehetra eo mba ho araky ny tokony ho izy izay iezaka natao tamin'izany fandaharana éducation pour tous fanabeazana ho an'ny rehetra zany rehefa miteny hoe ho an'ny rehetra de miaingy amin'ny karazany taona rehetra miaingy amin'ny karazan'olona sy ny génération rehetra izany fanabeazana izany zay le atao hoe fanabeazana ho an'ny rehetra ary mazava eto ilay hoe averina ny instruction civique any an-tsekoly fantatsika ny tantara fa tany ambadiky ny 70 taona lasa tany no nisy zany instruction civique zany tany an-tsekoly instruction civique na lay fanabeazana ho olo-pirenena ny ankizy manomboka any amin'ny taona fahazazany de efa ampianarina beazina ho fanina ho tena olo-pirenena mandala ny fiainam-piarahamonina mandala ny fanajana ny lalàna tamin'izany de efa ampianarina ny fitsipika sy ny lalàna misy tsy maintsy arahana ny fomba mampanao ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena ray manontolo izay nisy fotoana tao an-tenatany tao no foanana zany ary rehefa nandeha ilay fanabeazana ho an'ny rehetra dia naverina tamin'ny endrika isan-karazany zany fa tato anatin'ny 10 taona farany hoy de nitotongana indray ka mahatonga atsika amin'izao hoe zara fa misy 7 latsaka kely sisa ny ankizy mianatra any an-tsekoly fa indrindra nitsindrina mafy nasiana tsindrim-peo ao anatin'io teboka fa 120 io lay hoe fanofanana ireo mpampianatra fanofanana ireo mpanabe fanabeazana ny resaka fampianarana ny resaka inona ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ary voainga antsika dia nahita article maneho réaction na fomba fijery ny amin'ny zavatra misy eto Madagasikara raha misehatra rehetra eto Madagasikara sehatrasa ny resahako eto de ny sehatra ny fanabeazana angamba no anisan'ny zara raha voajery indrindra amin'izao fotoana izao ary ny tena olana dia zao zary lasa izay manana n'ilay farafahakely ny ilaina amin'le baoritra no angonina ho lasa mpanabe ary rehefa sady manao ny asana izy no mampiofatena no ampiofanina fa tsy nisy tsony ilay tena fanabeazana ho araky ny tokony ho izy mba tsy tenenako hoe ireo tena nofanina ireo tena nanaraka n'ilay sampam-piofanana ho lasa mpanabe
ho lasa mpampianatra ireny indray ny lasa tsy voajery tsy sanatry manambany an'ireo ho sasan'izay lazaintsika hoe sady miasa ny miofana fa ny vokatra ilay izy a ilasa lay vokatra andrasana tsy araka ny tokony ho izy ka mahatonga n'izao tarehimarika hitantsika sy iainantsika amin'izao fotoana zao ary zany a no nahatonga ny fikaonando nasionaly izay natao tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo na nisy tsindrim-peo manokana amin'ireo fanofanana ny mpampianatra ireo amin'ny fijerena manokana an'ireo mpampianatra sy ny mpanabe ireo amin'ny lafiny fahaiao amin'ny fananana ny teknika ara-pedagojika izay hoentina manabe sy sahaza ny mpampianatra tsirairay avy sahaza ny sahala-taona ny ampianarina sy mibeazina fa indrindraindrindra tsy afaka misaraka amin'io ihany koa fijerena ny mety tambiny zay tena sahaza n'ireo mpanabe zay tsika fa ireo no fototra iangan'ny fahasoana ny zavatra ohatrany hoe tantara kely entsika tatoato de hoe ary ny ainana hatramin'izay matetika rehefa miaona amin'ireny mpanabe ireny ny mpianatra dia faly mahita ny mpianany izay azo lasa sondakondro zay ngamba no ilaza amin'ny fomba fiteny malagasy fa ny olana ireny tsy tatsika ivoana lafi-piainana amin'ny ankapobeny eo amin'ny lafi-piariana tonga atsika tamin'ny fivoriana fikaonandoza ny tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo na nisy tsindrim-peo mazava satria tena lafi-piarana roa na telo samy no atambatra teboka 1.2 io ary mivokatra andrasana amin'io nefa dia ny sehatra rehetra mihitsy ny sehatra ara-rena ny sehatra ara-tsosialy sy ny sisasisa izay hiparitahandreo taranaka vaovao reo rehefa avy eo ka hoy isika hoe ilaina avaozina tanteraka ny rafi-panabeazana ny olana faniry tatao anatin'ny taona vitsivitsy ny rafi-panabeazana io dia ny raha antsika na fa toy ny zavatra nisy ny eo aloha ihany tsy araky ny ny loko amin'ny fananganana fotodrafitrasa fa ilay tena kalitao an'ilay fotodrafitrasa mihitsy misy antenaina mipopoka be fotsiny ny abean'ny trano sy ny lakilasy rehetrarehetra fa tao an'ilay fanabeazana rehefa avy eo tsy araky ny tokony ho izy ny fampitaovana sy ny fampiofanana andreny mpanabe reny tsy sahaza an'ilay ezaka atao any amin'ireny zahatra mipopoka isan-karazany ireny ka hoy isika hoe averiko mila avaozina tanteraka ary tsy atao fialana bala ny voina ara-bojanahary sy ny sisa sy ny sisa tatao anatin'ny taona vitsivitsy fa averiko fa ireo sy ny ray aman-dreny ny victime sy tratra farany ao anatin'le izy rehefa tena nozoina ny zava-misy ao anatin'ny tantarantsika nisy fotoana moantsika zany a dia efa namelabelatra amin'izay fampianaran'izay a député Mamirabe ary dia manana teknisianina amin'izany isika amin'izany tontolon'ny fampianarana izany Andriamatora izay anisan'ny gasy ko ary nanandraikitra lehibe ny fikaonando nasionaly iny hifameno ianareo ary rehefa misy ihany zay zavatra tsara efa horaisitsika izy rehefa avy eo fa toizy le fanazavana amin'le teboka zay nresahana teo député Mamirabe indrina fa ifanampy eo indray zany miaraka amin'ny namantsika Rakotondrina Jean-Claude teboka 12 député Mamirabe indrina teboka 12 lafiny ara-pahasalamana mazava be toy ny resaka fanabeazana teo ihany koa atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy nareo mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny tobi-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika amin'ny valanaretina rehetra toy ny covid-19 pesta ny tazomoka sy ny mazava be ny resaka eto mananjo hanana fahasalamana hikarakara fahasalamana hitsabo tena arak'izay sahaza azy ny vahoaka malagasy tsirairay avy ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao tsy araky ny filana ny zava-misy eny ifotony eny ary zay no mahatonga an'ity fehi-kevitra ity manisy tsindrim-peo manokana ihany koa amin'izay lafiny ara-pahasalamana zay satria fatatsika fa voalokarena fomba fiteny malagasy
zany ny fahasalamana no anisan'ny voakarena ataon'ny olona tsy salama ahoana tokoa moa no isehatra eo amin'ny lafin'ny fiariana sy ny sisa raha sanatry ka misy zany aretina zany ary na tsy valana aretina ary raha tsy misy valana aretina ary fa ny fiainana andavanandro fotsiny ny fiainan'ny olombelona amin'ny maha olombelona azy tsy ilaozana aretina vao maika misy zao valana aretina tsika ny aina tamin'izao covid-19 zao voapirofo ny tsy fananan'ny firenena malagasy tsy fananan'ny fiarahamonina malagasy fototrasa sy fitaovana entika n'izany zavatra izany anika lasa nindrana trano tetsyteroa lasa nindrana fitaovana tetsyteroa lasa ny andro fotsiny ny fanomezana tetsyteroa fa tsy ny vonona araka ny tokony ho izy makarak'izay ary mifampitohy amin'izany ihany amafisina ilay eritreritra hoe ilaina ny fanaovan'ny maro anisa ny fanaovan'ny malagasy rehetra arak'izay tratra fanaovana azy ireo ny vaksiny indrindra amin'izao valana aretina manokana covid-19 izao ho atsika dia tsotra fotsiny ninninna lazaina na inona ambara resaka ara-tsiansa ara-tsiantifika io atreto tsy misy afa-tsy ny vaksiny no maharesy lahatra n'izao tontolo izao ahafahana miaro ny olombelona rehetra arak'izay tratra eto raha mbola samy mahalalitsika efa tsy misy vaksiny tena hoe maharo zato isan-jato fa tsy misy afa-tsy ny fanaovana vaksiny ihany aloha ny ady hevitra tsy ronany amin'ny zavatra hafa fa zay no mahatonga ny aty amin'ny fanoerana miantsoantso foana hatrany am-boalohany raha tsaroantsika tsara ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany nandà mihitsy ny idira fanaovana vaksiny fa taty anivon'ny fanoerana no ny teny hoe tsy maintsy ho avy zany fotoana izany na tiany mpitondra fanjakana na ny tsy tiany ary tonga zany fotoana izany ary mbola mitohy zany amin'izao fotoana izao ary mbola ahafahantsika manentana tranony amin'ny hoe manamafiny amin'ny hoe ilaina izany raha tiatsika hanana stabilité ny amin'ny fahafahana miary ny vahoaka malagasy eo anoloan'ny aretina zay misy amin'izao fotoana izao ary mifampitohy amin'izany ihany na be resaka teto amin'ny firenena malagasy teo anivon'ny anteny miera-pirenena atrika ny fanatanterahany gouvernement tany asany ny fangatahana tatitra mazava ny amin'ny nampiasana nyreny sy ny teti-bola zay nampiasaina tamin'ny covid-19 reny zay mbola internet zany fangatahana zany anterina satria mbola tsy mahafa-po mbola tsy ampy mangarahara mbola tsy ampy ny fanazavana takina ny fanaovana fanatsarana sy fanaovana mangarahara ny fitantanam-bola ka anamafisana izany ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny teboka fahadimy amby folo tsika izao amin'ny sapandraram-panjakana rehetrarehetra dia napetraka mihitsy satria fatatsika fa ilaina eo anivon'ny fiarahamonina ary zao tontolo izao nefa miara-mirona mametraka an'io zay le hoe bonne gouvernance zay le hoe transparence eo amin'ny fitantanana raram-panjakana eran'izao tontolo izao mihitsy ary ny teboka fahaenina amby folo farany efa nresantsika tany am-boalohany moa izy ity fa mipetraka any amin'ny teboka farany hoe ilay politika ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay isiny ny fampandrosoana mitovy amin'ny isaparitra na le atao hoe développement équitable zay amin'ny akapobe ndra fitinina efa atao akaiketo moa ny mana Jean-Claude Roger Rakotonirina araka ny voalaza teo izay ifampiresadresaka ndray anjara fa makafakana an'izay zavatra ny zahana ny fehezina izay ka dia omentsika azy ny fitenena miarabanao Andriamanitra nasionaly honorable ary miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaky ny fandarana miara-manonja zay miainga avy eo teto mifahita lavitra MBS ary hitantsika mivantana ihany koa any amin'ny Facebook sy ny YouTube ankafaliana trano ny onana amintsika rehetrarehetra ary raha ny fandaharana nandritry ny efatrandro manintsy dia ny fantoko tanteraka atao anatin'ny famakafakana sy ny famelabelarana ary ny fanazavana atsika mpanaraka ny miara-manonja ireo fenkevitra voarakitra atao anatin'ny fikonan-doha nasionaly zay nitanterahany mpanohitra sy ireo mpandray anjara maro isan-karazana na teo amin'ny sehatry ny rehetrarehetra zany na olon-tsotra na ny mpanao politika na ny syndicat na ny fikambanana maro samihafa na ny fiarahamonim-pirenena na fana namoaka an'izay tsoakevitra 12 zay fandrindrana amin'ny akapobeny ary nitatitra nataoko teto tamin'ny latsinainy nanomboana nyty fandaharany tamin'ity herinandro ty taorian'izay fikonan-doha zay ary ny fandimby-niditra teto ireo mpamakafaka sy nandray anjara mavitrika tao anatin'izany fikonan-doha zany nitondra ny fanazavana amin'ny antsipriany satria dia rafitinina dia zava-dehibe makasika ny fiainam-pirenena amin'ny akapobe hita mihitsy hoe tena fakankevanga avy any amin'ny fotony no
anatin'ireny fenkevitra reny nazavaina ny amin'ny Tsipria nisaka ambaratongany manomboka tany amin'ny fenkevitra voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby folo dia reny efa narantsika nandritra nyreny efatrandro araka ny voalaza fa ilay intention zay nataony teo makasika ny fanabeazana amafiso kely n'izy io satria dia ny amin'izao fotoana izao moa dia za ny fitoram-panjakana ny tily efa metrahana fotodrafitrasa manara-penitra zay efa mampetraka tsikombenombeno hoe ny fanaram-penitra ny fanabeazana tokoa ve dia nanana ny trano mirentirenty tsara saly votoatim-pampianarana ao anatiny izany rehetrarehetra zany nefa dia apetraka ihany koa anatina politika mazava satria raha manabe ny tanorytsika mandany fotoana mampianajanaka ny ray aman-dreny dia tsy hoe finiavana fafinaretana fotsiny ampianajanaka tsara ny mananjanaka manana fahalalana fa ihany koa fahany mba itsinjovana no avin'ny reny ankizy reny raha atra zay raha tanteraka zay fianarana zay ka azo ny maripahaizana zay ataoko hoe ihany ny fahazahoana maripahaizana raha misehatra ny fampianarana fa ny zava-dehibe ao anatin'ny reny dia mba ho fitaovana hoentin'ny tanora malagasy hiatrehana ny fiainany rapitso zany hoe indrindraindrindra fiatrehana ny resaka asa ivelomany rapitso io resaka fampananana asa io foana ny somary mbola rito anisan'ny tena nafana atao anatin'ny adihevitra atao Rinabe Mananjara ny etaetan'ny tanora zay maro anisa amin'izao fotoana izao mikaikaiky na nisy na tsy nisy ny Covid dia efa nampikaikaiky ny tanora teto Madagasikara fananana asa na ny antsoina hoe chômage zany ka anisany ataoko hoe mila nanana politika mazava mihitsy hoentina hiadivana amin'izany tsy fananana asa zany ka misy fifandraisany tanteraka any amin'ny votoatim-pampianarana na fanabeazana eto Madagasikara no mandrafitra ny fotom-pisainan'ny tanora ahafahany zany asa zay ivelomany rapitso fa tsy hoe finaritra fotsiny hoe hianatra hiazakazakaka diplôma iny amin'izao fotoana izao fa hiarantsika malala ny zavamisy eny amin'ny anjery manontolo fa saika lany fotoana ny ankizy ny greve sesilany satria efa manomboka sahirana ny fiahina ny reny fianaran'ny tanora eny anivony reny anjery manontolo reny fa hatramin'ny ataontsika hoe olana arabatsy-pianarana zay ataoko hoe zo fototra tokony reny mpianatra manano fianarany reny any no amehezana ny hoe zava-dehibe tokoa tokony apetraka amin'ny politika mpanjakana ny lainga avy any amin'ny fanabeazana ny ankizy mbola ahafahany aminao koa manomboka arabola miakatra aty amin'ny ambaratonga ny fototra miakatra aty amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa noho izany dia tokony misy torolalana mazava omena ny tanora malagasy mba ahafahany misafidy malalaky ny hoe manana fampianarana sy ny fampiofanana tsika eto azo ny tanora isafidianana anamoramora kokoa idirana ao anatin'izany sehetry ny asa zany zay nga manotiako asiana tsindro-peo kely Andriamatoa Rinabe Mananjara dia ity fianarana ity moa araka ny lazaintsika dia sehatra anankiray entina nazavan-kevitra ary ny eto amin'ny MBS zay miezaka trany Paris foana an'izay hevitra indrindra na aty amin'ny sehatra fanoerana dia tena foana tsika rehetrarehetra mpiaino sy mpijery nyty fiandarana miara-manonjy ity fa mbola itoy foana arana iainga avy eto amin'ny MBS ary itondrana an'ireo loha hevitra maro mbola maro fa io moa le zantsika teo hoe misy ority na dia fanazavana nyty fenkevitra zay nivoaka tao anatin'ny fikonantom-pireneny sy mety ihany koa ahafahantsika mijery ny fiainana andavanandro iainany vahoaka andavanandro ho fakafakaina sy adidina eto manolona fivoatra ny raharam-pirenena sy ny raharam-politika zay misy eto Madagasikara ka izay zany zatoky avy ety aminay tompona andraikitra ato anatin'ny fandaharana fa dia mbola mitohy tsy tapaka ny fandaharana ny fanarantsika ny fandaharana miara-manonja miainga avy ety amin'ny MBS ya zava-dehibe zay nambarany mpahindra Andriamatoa Tonirina Jean-Claude Roger satria ity moa araka ny efa tenenina foana isika mianakavy neto isika neto Malagasy ho Madagasikara zava-dehibe mihitsy zay vitsy Andriamatoa mpandrindra nasional mba ametrapetrahana tsara zany hoe tena hopetraka tsara ho azon'ny olona tsara mihitsy zany ny amin'ny ho avy tokony hoe tena mila hotatra tsara zany miainga amin'ny miara sy ny votoatin-kevitra resanao satria akoatra amin'ny mpanohatra zay efa mazava dia tsy tokony adinitsika fa tamin'ireny fifidianana ireny nisy ny antsoina hoe de silencieux zany hoe olona mbola atao hoe somary silencieux zany hoe somary mbola eo izy tsy fantatro hoe atsina maiza fa mbola mandinika izy inona mba azonao tenenina mba hoe iassurena
ndreo olon'ireo zany satria tamin'ny fifidianana faraparany maro anisa zay indrindra ny mato koa ny mafisana an'izay rina rabe mananjara satria sehatry ny fandarana tahaka tony tokoa dia tokony ibahana bebe kokoa anatin'ny fitaizana sy fampandraisana andraikitry ny olona tsirairay avy amin'ny alalany fampalalana azy ny tena andraikiny eo anivony fiarahamonina sy ndreo fiainam-pirenena marina fa tsara ny siny adieva ny sina ataontsika ohatra hoe fifahevitra satria ny zavatra mahazatra ny olona koa moa amin'izao fotoana zao dia mahavariana ny olona sy mahalina ny olona kokoa ngany mahitany hoe sasetry fanindranana ny fitondra fifanoerana ny eo anivony fandarana tahaka tony tsisy maratsy an'izany satria zay le fanindranana eo amin'ny fitondrana ny raha-pirenena afaraka ny lazainao ihany koa dia misy ampahan'olona maro mitangorona na le antontsika hoe majorité silencieuse dia anisan'izay ihany koa ny tanjon'ity fandarana zay amin'ny MBS ty amin'ny alala ny fanentanana n'olona eny mba ahafahany mametraka tsara toerany ary safidianana an'le hoe aiza tokoa moa ny mba hanala zana fisalasalana eo safidy satria tonga azo mijanona teo ampivoana lazaitsika dia noho ny fisalasalana na mbola ny zavatra tsy mazava taminy na ny loana an'izay toko hoe fa roa taona lasa moa zany zay ny alana tao anatin'izay fifizay fa miohitra ao anatin'ny rafi-pitondrana mazava zao zay nijoroany le hoe misy ny mpitondra eo amin'izao fotoana misy ihany koa nijoro ny aty amin'ny vondro ny fanoerana misy zay fandanjahan-kery eo amin'ny resaka fanehotra zay kanefa dia iretsena tahaka tony zany dia ezana koa mba ampandraisary anazavana zay foto-kevitra ijoroana zay amin'ireo zay vondron'olona mbola misalasala foany mba tsy ho lasa karazana sehatra ifanindranany mpanohitra sy ny mpitondra fotsiny sehatra tahaka zao ny alana mihitsy araha ao anatin'le izy de hoe mba tsy ho sanatriany vava fifanasana vangy na fifanenjehana olona fa foto-kevitra ny ijoroana eto dia zay ny anisan'ny mbola ijoroany le fandaharana miara-manonja zay vetesina avy aty amin'ny fandaharana aty amin'ny televiziona na MBS mazava be zay ary dia isaorana andriamatora kotonirina Jean-Claude Roger nitondran'izay fanamariana izay ny hainao manjery hitaka nytony moa tsara haino mampahafantatra antsika sy manamafy fa misy ny antsoina hoe etika misy ny antsoina hoe teknôlôjia itony micro tony dia tenenina hatrany hatrana hoe sacré zany hoe zavatra tsy maintsy voalanjalanja tsara enina amintsika satria ianareo mpiaino ianareo mpijery no andrianina ao anatin'izany zany efa eto kaiketo sady mamaraparana ny fandarana ihany koa tsika maître Hery Andriatsima raha vao miresaka asika dia pailalana ny dikan'izany fakoatra ihany koa izy dia mpikambana anivany ny atiako Madagasikara miarabanao maître miarabanao namanarina ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja eny ary hiditra amin'ny zay sehatsika raha vao zany hoe resaka lalàna zay tonga dia tsika mifanontaniana satria tao anatin'ny fotoana maromaro zay dia tenenina foana ny amin'ny hoe état de droit hoe tantalàna tsika eto ihany no fa indrindra ny sehatra raisam-pirenena mamerimberina an'io foana ary anisan'ny atao hoe teboka metrany ny fitokisany ny firenena anankiray izay raha miasa io resaka io ndao ary eny ary misaotra anao namanarina arina tokoa zany fa anisany efa nivoizina moa hatramin'izay zany ao anatin'ny tony fandaharany tony ny zany hoe firesahana manokana mihitsy an'izany ataontsika tantandalana zany io moa dia tena miteraka adihevitra be mihitsy isika ve eto miaina tanteraka ao anatin'le ataontsika hoe tantandalana sa tsy miaina amin'izay zavatra zay tsara ihany aloha zany aloha no ahafahana hoe tena iresahana mikasika an'izay no tika amin'ny akapobeny moa ve zany ataontsika hoe tantandalana zany zay indrindra zay le izy ka le tantandalana dia hoe misy maintsy mipetraka zany ma hoe mahatantandalana ny firenena iray zany hoe mahala tanteraka mihitsy tantandalana hoe narahana zany ataontsika ny fantatsiny Nord ireo sakara izy ireo misy filarany ireo ka itsika ve zavatra misy eto amin'ny firenetsika ve tena mipetraka ve zay le mametraka an'izay le filara ireo lalàna ireo zany zay ny anankiray voalohany
Anankiray faharoa de hoe misy le ataontsika hoe séparation des pouvoirs. Hoe tena tokoa ve le pouvoir hoe misy le hoe pouvoir exécutif na ny amin'ny ataontsika hoe ny ino ty mpanadatika zany a, ny anankiroa de hoe ny législative na ny fahefana mpanao ny lalàna, any anankiray farany moa de hoe ny pouvoir judiciaire na ny fahefana ny mpitsara fitsarana zany. Zay a ny anankiray faharoa zay mametraka tsara ny ataontsika an'le hoe état de droit. De ny anankiray fahatelo le indépendance de la justice, hoe tena malio tanteraka mihitsy ve zany zay hoe fitsarana zay a. Zay zany le ataontsika amin'ny ankapobeny, izy moa ataontsika ankapobeny satria tsara ihany no ahafantarany vahoaka malagasy an'izay le sarababe bahoaka mihitsy zany mila mahafantatra hoe inona le atao hoe état de droit. Ka le hoe hiérarchie norme de hoe zay voaja ve zay le filaharana zay. Raha jerentsika le hiérarchie de milahatra tahaka an'izao izy amin'ny ankapobeny hoe ny milahatra any amin'ny ambony indrindra zany a dia ny lalam-panorenana ny constitution zany. Io zany le ataontsika hoe loi fondamentale na hoe le hoe lalàna fototra zay mipetraka any amin'ny ambony indrindra. Manaraka azy le les normes traité ratifié reny zany le izy a, de de ny loi ana ny lalàna ny loi zany zay le izy amin'ny zany. Ka lahatra misy eto Madagasikara boaty zay le hoe filaharan'ireo lalàna ireo zany hoe les constitutions aloha de mandeha les normes internationales mandeha loi ça sy ny sisa sy ny sisa. Tiako am'le ny Madagasikara les lois ataontsika tout le temps zany le hoe ohatrohatr'izay zany ny anah no resaka namana rina to idirantsika tsara mba zay satria mantsozana de hoe io a de aty ndraiky efa mipetraka tsara io. Izy io a efa nandalo tany amin'ny HCC. Zany nandalo tamin'ny dingana rehetra arahana zany a io lalàna io a rehefa nandalo le contrôle de constitutionnalité tao amin'ny HCC. Zavatra tsika amin'izao fotoana zao de le décret d'application sisy. Décret d'application zay tena hoe mampiatra avy hatrany le lalàna mifehy tany mpanohatra sy ny antoko mpanohatra io zany. tsisy hatramin'izao. Tsy misy hatramin'izao. Zavatra hoe nahoana zay zay de nanaraka ny ataontsika hoe ny étape rehetrarehetra zany a io lalàna io a efa tonga hatrany amin'ny hoe tokony hamoahana le décret zao marina kokoa le hoe loi Brunel. Zay milaza indray difficile le hoe opposition parlementaire sy namany zay tena nohatra tanteraka mihitsy amin'le esprit zay moa ny ilazana anazy esprit an'le voalan'le lalàna 2001 teknika tena resaka teknika mihitsy zany ty zatra resantsika ty le esprit satria raha ny lalàna de tondra manohatra de tsy 2011 013 raha ny floanana no ny olana tena hoe tena hipetrahana hoe mana Madagasikara zay hitaka ny fazony
misy ake aloha de tena le olona reny lasa malaga na zany ny tena misy hoe raha tena ametraka tsika ava tsara fisarahany fahefaraka lana fahefaraka marana antsika azy ameza hoe anorenana vohitsakitsaka ny fitsarana tsy voazy mifampitsapatsapaka sisa dia hoe raha anaraka ny tokony izy dia oblika fahadimy miova lalam-pandrenana ny efa ahoana ny ezanao azy ary momba an'izay marana izy zany taorianany dia anisy nangatahany mpizaika atao zany nangatahana atao moa zany ivadika ny amin'ny moa zany afitra mihitsy amin'ny firenena manova antsika miditra makany amin'ny oblika fahadimy anisany nangatahana mihitsy ao anatin'iny fikoanan-doha tamin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra dia efa ilefe fahany hoe ndraikitry ny tsirairay zany io moa minga tanteraka any amin'ny boka malagasy tsirairay avy mihitsy hoe ndraikitro na ndraikitrao rehetra manoloana ny toetra ray firenena raha ohatra ka aty amin'ny ben'ny mpanotra nangataka hoe vadika any eny ary mazava zay dia saminandray zay noraisiny isika mianakavy ary dia sorana i maître Hery Andriatsimy dia ampahalalany sady mpikambana ihany keo amin'ny bureau politika ny atik Madagasikara ny tombo fanazavana zay na ilaitsika mianakavy ny fanazavana takan'ireny mba tsy nanamam-bolony sy tianjakany ilay natoka tamin'ny voalohany hoe sofisma zany hoe mampilenta hitaka ny amin'ny fiarahamonina nefa vokaty zéro ny ao anatiny fanazavana nentin'ny maître Andriatsimy teo dia tena ila mba ampazava ny saitsika menakavy hay ve ohatra zany tena fandehan'ilay izy fa tsy arakarak'izay foizina etsy sy aroa sasasasika miara-manonja tamin'ity nitoraka ity isaorany farany dia mamy fotoana indray amin'ny fotoana rahampitso Andriamanitra veloma tompoko